maraba tomboky lasy tomboky vavy amin'izao alina izao mengy amin'ny vantana ity amin'ny rapam-panjakana Nambotsirohitra ny fandarana televisionna malagasy miara mampita amin'izany ny TV Plus Madagasikara miaraka amin'ny televisionna malagasy fandarana manokana izy ity ny fanarahan-drotota iarahana manantotosa amin'izao alina izao ka ny TV Plus Madagasikara televisionna tsy miankina eto Antananarivo no ampita ny sary sy ny feo ary ny TVN sy ny DT kosa no isana ny fampitana amin'ny vantana any tokantranontsika an'izay fandarana manokana izay fandarana manokana hanasana ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina amin'izao alina izao. Maro ny zavatra ifampiresahana mahakasika ny toetra raharaham-pirenena mazava ho azy andrasantsika ny fidiran'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ny efitrano anaovana izay fandarana manokana iarahana ny TV Plus Madagasikara sy ny televisionna malagasy izay teboka maromaro hoy izay teo no andrasana ifampiresahana amin'izany raharaham-pirenena eto Madagasikara izany. Efa miditra ny efitrano ifampiresahana ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Rahatsika izay fampitana amin'ny vantana izay omentsika ny ontina rialy avy hatrany ny fitenenana ontina rialy anao avy hatrany ary. Dia faly miaraba antsika rehetra vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara izay manaraka an'izao fandarana manokana nanasantsika ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izao. Arabaina manokana ihany koa sika rehetra manerana an'izao tontolo izao teratany malagasy izay manaraka n'ity fandarana ity amin'ny alalan'ny internet. Miarabanao Andriamatoa Filoha ary misaotranao nanaiky izao fanasana amin'ny fandarana manokana izao. Miarabanao Ontsina ary miaraba ihany koa ny isa-tokantrano isakam-baravarana izay manaraka an'izao fandarana atao eto amin'ny televisionna nationale sy ny TV Plus zao izay ahafahantsika mitafa ary indrindra mitondra ny zavatra tena marina ho an'ny vahoaka malagasy. Fanaoko ao anatin'ny fandarana rehefa zomana tsy ao anatin'ny fandarana l'invité du zoma tsika mitondra ny fanamariana kely tsy ampiandry ela be tsika satria filohan'ny tetezamita ny vahintsika na izany ary apetraka ihany ny fanamariana vetivety mialohan'ny idirantsika amin'ny votoatiny ka mangataka minitra vitsivitsika amin'ny filohan'ny tetezamita ny voalohany dia misy ny manontany hoe fa naninona no ny filohan'ny tetezamita no lasa vahiny amin'ity androany ity raha ny tena marina izany nanasa azy efa nanasa azy tsy voandroany fa raha ny tena marina taorian'ny fifampiarabana tratry ny taona teny avoloha dia nangataka azy ho vahiny tao amin'ny fandarana l'invité du zoma ny TV Plus. Tamin'izay fotoan'izay izy niteny hoe satria mbola tsy manao ny fanambarana izy mikasika ny firotsahana na ny tsy firotsahana ny fidiana dia mbola tsy fotoana anaovany an'izay fandaharana tahaka an'izao. Mbola nanasa azy indray mandeha indray taorianan'izay herinandro taorianan'izay rehefa nanao ny fanambarana izy hoe tsy hirotsaka ho fidiana tamin'ny 15 volana janoary ngamba raha tsy diso dia tamin'izay izy niteny hoe okalofa mbola misy zavatra namina maromaro fa manaiky ny fanasanao rehefa tonga ny fotoana ary izay natonga ny fisian'ny fandarana androany averiko indray izany TV Plus Madagasikara mihitsy nanao ny fanasana nefa satria tsika filohan'ny tetezamita ny vahiny tsy natao an'ny eto andrenivohitra rery no mahazo ny fandaharana tahaka an'izao indrindra ny fanazavana izay tian'ny filohan'ny tetezamita hoentina manoloana ny raharaham-pirenena dia miara-miasa tsika ao anatin'izany amin'ny televisionna malagasy izay mandrakotra ny Madagasikara mba ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra mahazo an'ity fandaharana iarahantsika amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ity. Izay nga mafanazavana apetrakintsika voalohany isaorana be dia be ny televisionna malagasy ny TVN sy ny DIT mampita amin'ny vantana an'izao fandaharana izao manerana ny Madagasikara mba hitoviany ny vaovao voarain'ny vahoaka malagasy rehetra. Ny faharoa dia ary horesahantsika ilay izy Andriamatoa Filohan'ny tetezamita atao anatin'ny fandaharana misy ny sondage
avoaka matetika amin'ny fandaharana amin'ny TV Plus Madagasikara dia misy ny vokatra avoaka amin'izany be dia be moa ny malahelo rehefa avoaka ilay vokatra dia tsy misy akory ny resaka atao mahakasika ny vokatra dia androany ny filohan'ny tetezamita no angatahantsika ny heviny manoloana an'izay apetraka ihany nefa ny sondage dia tsy afaka miteny isika hoe azo antoka zato isan-jato fa amin'ny alalan'ny SMS no amalitsika an'izany sondage izany ka raha nanotanitsika tamin'ity herinandro ity hoe omeo ny hevitrao inona no tianao tanterahana meloa ny fifidianana solombavam-bahoaka ve sa ny fifidianana filoham-pirenena dia nanome valiny sika hoe ny fifidianana filoham-pirenena nahazo ny valo amby telopolo faingo efatra isan-jato ary ny fifidianana solombavam-bahoaka nahazo ny vato enina ambin'ny folo faingo enina isan-jato Antananarivo no be dia be aloha tamin'ny namaly anio sondage nataontsika io ary ny fanontaniana apetrakantsika amin'ny sondage manaraka dia ny hoe mieritreritra ve ianao mino ve ianao fa tena izy tokoa ny fifidianana amin'ity taona 13 amby 2010 ity mamaly indray ianao eny na tsy na avy aiza ianao na avy aiza afaka mamaly amin'ny laharan-taroby izay misoratra eo ambany eo mialatsiny Andriamatoa fa tsy maintsy nalefantsika izay fanazavana izay hiditra amin'ny votoatiny isika amin'ny resadresaka ianao avy nanatanteraka fitsidiana tany New York neona tamin'ny sekretera général ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon avy any ihany koa ianao nandalo tao a Paris neona tamin'ny ministra ndraraham-bahiny frantsay Laurent Fabius tao anatin'izay fotoan'izay nisy ny fanemorana ny datin'ny fifidianana izay navoaka ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena teto Madagasikara ary izay ny teneniko hidirantsika rehefa avy eo ilay resaka sondage na dia tsy azo antoka zato isan-jato aza ny fanontaniana voalohany dia izao ary ianao moa nanambaran'izay omaly tetỳ Ambotsoloatra satria avy ety Ambotsoloatra tsika manao ny fandaharana androany ny teny ianao ny hoe tsy nafantatra ny fanapahan-kevitra no raisin'ny senita fa tany ivelany tany New York ianao no nafantatra azy dia misy ny miteny izany amin'izao hoe tonga dia tsy fahombiazana ny dianao tany New York fa karazany hoe lany fotoana nandeha tany ivelany ianao satria teto Madagasikara no efa nandray ny fanapahan-kevitra dikan'izay ve manaiky ny fanapahan-kevitra ny senita ianao amin'izao fotoana izao ary anaraka izay fanapahan-kevitra ny raisin'ny senita ia araka ny teninao tamin'ny voalohany teo moa ontsina mikasika ny hoe resaka sondage ianao fahitako anazy satria maromaro mihitsy ny sondage nataony TV Plus fa mbola lavitra tsika amin'ny Ipsos sy ny BVA izay cabinet de sondage any ivelany tanao rehefa misy ny fifidianana natao any tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao dia mamoaka ny sondage hoe en premier tour zao no azony Nicolas Sarkozy ary zao no azony François Hollande 18 amin'ny fifidianana fa mbola hiatrika ny deuxième tour dia efa fantatra hoe ny filoha François Hollande no lany filoham-pirenena amin'ny salanisa toy izao io manahirana antsika satria manankirotana ho antsika eto Madagasikara mbola tsy mipetraka ny méthode mbola tsy ananantsika ny fahaiza-manao ka manankirotana ny sain'ny vahoaka ny sondage ohatrandreny satria izany teny anao zao nanaraka tsara mihitsy tamin'ny teninareo hoe tokony hilatsaka ve ny filohan'ny tetezamita sa tsy dia gaga mihitsy nahita an'ilay valiteny tao ry Ontina Real hoe asa 597 ngamba izay no miteny hoe ye tokony hilatsaka fa 5000 mahery no miteny hoe tsy tokony hilatsaka raha tsy tsisy fa tamin'le tokony hilatsaka satria niraisiko eto amiko mihitsy 637 zany hoe roapolo faingo telo amby roapolo isan-jato no miteny hoe tsy tokony hilatsaka tsy tokony hilatsaka ny filohan'ny teteza ndasy mifamadika kely tokony hilatsaka ve ny filohan'ny tetezamita eny tokony hilatsaka ny filohan'ny tetezamita roapolo faingo telo amby roapolo isan-jato 637 ary miteny tsy tokony hilatsaka ny filohan'ny tetezamita 7,7 faingo 7,7 isan-jato na 79,77% na tratra telo ambin'ny folo sy dimanjato sy roa arivo izay mihitsy ny farany marika farany dia zay zany teneniko anao hoe 3000 listé 3000 mahery tsy tokony hilatsaka
600 no miteny hoe tokony hilatsaka. Za tsy anao défi anao fa afaka miteny hoe mba asivoka eny iny fokotany tamin'io andro dia hitanao ny valiny hoe firy no ilaza fa tokony hilatsaka. Zany hoe hita zany fa zay manam-bola afaka manefa SMS manao an'ireny zavatra, manao an'ireny sondage ireny ary manahira-tsaina sy tsy azo inono, ary indrindra manakotana ny sain'ny vahoaka ny zavatra ohatran'ireny satria mbola tsy matianina tsika amin'ny fanaovana sondage. Ka zay ny zavatra tiako ampitaina hoe ny zavatra manakotana ny sain'ny vahoaka ankehitriny tokony hajanona sy tsy tokony atao ho an'ny tompony andraikitra rehetra fa tsy ho an'ny sondage nareo rehetra. Milena Marinandry Matofilo tiako apetraka angambany raha nisafidiny anao ny sondage ny TV Plus Madagasikara dia izay ilay hoe rehefa banga ny zavatra mitranga eo dia tsy ritsy fianona ilay banga, tsy mbola miambo mihitsy ny TV Plus Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao hoe azo antoka 100 isan-jato tendance fotsiny io ary araka ny teninao na ny any ivelany ary ny frantsay ngamba tena marina fa ny azy aloha matetika ny sondage tena mitotona eo amin'ny tokony izy fa na ny amerikanina zany mbola misy marge na erreur ny sondage ny amin'ireny fotoan'ireny ka tonga ny fifidianana mbola mampisalasala hoe iza ihany zay averiko ihany ary tsy fanakorontanana fa raha ohatra ka misy ny agence ivitoerana tena matianina mampiasa ny fomba tena matianina anaovana ny sondage dia tonga dia manajanona ny azy avy hatrany ny TV Plus Madagasikara fa noho ny tsy fisian'izay dia ny tena sondage tsara raha nge Matofilo ny fifidianany. Fa azo ny teneniko anao ny olona rehetrarehetra samy manana ny asany sy ny andraikiny. Fa raha ohatra ka hoe anao ny asa tsy andraikitra hoe anao nefa ampikotana sain'ny vahoaka dia amiko tokony tsy atao. Satria manakotana ny sain'ny vahoaka fotsiny afaka manao sondage daholo ny olona rehetrarehetra. Ary tany fa ny zavatra tsy mitombina sy tsy azo inoana kosa dia amiko tsy tokony ho aroso ho an'ny vahoaka satria anao manjery tsika mivéhicule message tsika mitondra hafatra zay ny asantsika fa tsy hitondra hafatra mety ampisavorovoro dia zay tokoa ve fa araka ny teneninao ny vrai sondage dia any anatin'ny fifidianana any ny ahafantarana hoe iza marina no tena tiany vahoaka. Nantany ianao teo mikasika ny diako tany a New York. Zahay dia miteny fa alohan'ny andrasana fanapahan-kevitra dia tokony mandinika sy mamakafaka ny tompony andraikitra isa-tokony. Raha nakany New York dia mazava ho azy fa ary fantatrareo fantatry ny vahoaka malagasy satria eto androany dia ny marina ny olazaiko ary ny tena marina dia ny hoe ny antony voalohany ary ny andraikitra aloha dia mitondra ny tetezamita tsy misy korotana hatramin'ny farany. Zay ny fanariko. Raha nakany amin'ny Nations Unies dia ny hoe anao nandresy lahatra ny secrétaire général ny Nations Unies zay lehibe indrindra ao amin'ny Nations Unies nandresy lahatra ny hoe tokony ny fifidianana solombavam-bahoaka no atao milohan'ny ny fifidianana filoham-pirenena. Nameny ny antony ary tsara fantatsika fa ny asan'ny Nations Unies dia misoroka ary indrindra mitsabo raha ohatra ka misy korotana eo anivon'ny firenena anankiray. Tsika izao dia ny tantara amin'ny manambara fa tokony sorohana zay mety fifandonana eto amin'ny firenena izay. Lojika ave ozy izy ianao satria tsika miresaka hoe resaka diplomatika za dia afaka milaza sy afaka miteny fa ny mpiara-miasa amiko zay nanampy anahy dia victoire diplomatique aloha ny zavatra nitranga hatreto satria inona ny antony ny tetezamita ny filohan'ny tetezamita ane izao dia reconnu en tant que président de la transition manaiky ny olona rehetra hoe tsisy fanonganam-panjakana zany teto Madagasikara mandray ary tsy menatra mihitsy tsy misangamenatra ny firenena malagasy rehefa misy ny fandraisana fitenenana atao any amin'ny Nations Unies satria misolo tena ny firenena malagasy ny tena ary zay no victoire diplomatique voalohany indrindra aloha raha resaka diplomatie no raha zay. Fa mikasika an'ilay fifidianana marina teneninao teo hoe tena talanjona mihitsy ny teny raha toka namoaka an'ireny tetiandro sy indrindra fa ny fanemorana ny fifidianana ireny ny senita sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena mivory teto Madagasikara.
ny tiako apetraka dia hoe rehefa amin'ny filohan'ny tetezamita ave no miteny hoe tiany masoan'ny vahoaka dia arangaranga hoe maleo tena ny senita fa rehefa alaina dia akatonao anaty trano miaraka amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny senita dia terena dia tsy maleo tena intsony tia misy marina ny lazaina ozy izy ianao dia ho lazaiko aminao ary omeko anao ty taratasy anankiray ty zay taratasy maromaro moa ny document ato amiko ato fa ty anankiray ty omeko anao zay taratasy zay nosoratako nalefako tany amin'ny filohan'ny senita ary taratasy ny valiny ahy ianao no meko an'ity voalohany dia tsy nandehandeha foana ny tenako tany fa nitady sy nisofoka hoe inona moa no tegna asoa an'ity firenena ity mety hidirantsika lalindalina zay rehefa avy eo fa nivaly teny ny soratra nataoko tamin'ny filohan'ny senita dia hoe rehefa avy nanapa-kevitra ny tenako fa tsy latsaka ho filohan'ny républicaine Madagasikara dia araky ny fandraisan-dahatra sy ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena dia mahita ny tenako araky ny hevitra efa nijoroko hatramin'izay sy efa nitakiny ny mpanao politika hatramin'izay dia ny hoe tokony fifidianana solombavam-bahoaka no atao milohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia ovakiko fitiniko kely eto io ntina ny valy tenin'ny filohan'ny senita tamin'ny 22 janvier. Oui, Monsieur le Président, je tiens à vous confirmer qu'une éventuelle acceptation de l'inversion de l'ordre des scrutins, tel que vous le sollicitiez, n'aurait pas d'impact significatif sur la préparation technique et l'organisation des élections en 2013. Elle ne saurait aucunement remettre en question la tenue effective d'élections pour cette année, quel que soit l'ordre des scrutins arrêtés de manière définitive. Raha ataontsika amin'ny teny gasy dia mazava tsara hoe Andriamatoa filoha tiako no manamafy sy manamarika anao fa ny fanovana ny zotra ny na famadihana ny fifidianana zay ho atao eto amin'ny firenena arak'izay zavatra nirinao dia tsy misy fiantraikany mihitsy amin'ny fanomanana sy ny fanatotosaina ny fifidianana zay atao amin'ny taona 2013. Tsy afaka metraka mihitsy izany na anelingelina ny fanaovana fifidianana amin'ity taona ity. Ny amaranako anazy mikasika an'izay ontiana dia izao no hoe amin'ny matompon'andraikitra voalohany antenako eto amin'ny firenena efa nanapa-kevitra ny tsy latsaka dia adidiko ny mitandro toy ny anak'Andriamaso ny tsisy ny rotana eto amin'ny firenena amin'ny zotra ny fifidianana. Naninona moa ny telefôny na dia anana ny filohan'ny senita, anana ny solitena ny fianakaviam-be ny Nations Unies eto amintsika amin'ny maha responsable ana premier responsable tsy ny consultena hoe zao ny fizotrany Monsieur le Président ary eo no ilazaiko apabe maso hoe naninona ny tsy mba niandro nanaplaza hoe inona ny vokatry ny fionana tamin'ny secrétaire général ny Nations Unies. Ka tsy miverina any aminao ve Andriamatoa filohan'ny tetezamita zany fanontaniana zany so dia ianao tokony amin'ny valin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe fananinona satria izay mihitsy ny fanontaniana hoe zay ndreny niteneniko teo hoe tsy fahombiazana ilay zavatra nataonao satria ianao makany New York ny solitenan'ny mpinody eto Madagasikara ingeny miara-manaiky an'ilay fanemorana ny tetiandro miaraka amin'ny senity nefa ianao mandeha any amin'Andriamatoa mba nikininona. Io no tiako izaraina aminao sy indrindra izaraina amin'ny vahoaka malagasy. Ankehitriny betsaka ny korotana miseho aty Afrika. Madagasikara zao modely hoe afaka ary zay foana ny thème indrony sesiny hoe afaka atao tsara ny mamarana ny disatisa politika sy ny crise politika misy ao anatin'ny firenena anankiray amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny fijerevana ny zavatra ifotsiny mba hamahana ny olana. Ary zay ny teneniko tamin'ny secrétaire général ny Nations Unies sy ny ministre français hoe zay eny hoe tsy mila fitaovam-piadiana
mba ahafahana mamarana amin'ny krizy eo aminay na ahafahana miroso makany amin'ny fividianana fa ankehitriny zareo ny zavatra mitranga any Mali, zareo ny zavatra mitranga votsika zao mahita hoe inona indray zavatra mitranga any Tunisie, ny zavatra mitranga any Congo, ary inona zavatra mitranga tany Côte d'Ivoire ny valiny ary teneniko anao nieritreritra lalina mihitsy ary nivaly teny ny secrétaire général la Nations Unies dia hoe mizara any AIA zay napetrako ny secrétaire général la Nations Unies ary naprisika izy toizo ny fifampiresahana amin'ny reo tontolon'ny mpanao politika eto amintsika sy indrindra moa zany fa ny senita zay ito taratasy ito noetiko avy any amin'ny senita io fa tsy mifoniko fa tsy nanaky ny fangatahanao izy hoe ampifamadihana ny solombavambahoaka sy ny fifidianana firenena diso ny filazaina hoe tsy nanaiky ny teny ny secrétaire général la Nations Unies dia hoe ny anjaranay dia misoroka ary manampy anareo mba tsy hisian'ny korotana ao anatin'ny firenenareo ka raha ohatra ka misy zavatra mety anakorotana ny firenena malagasy dia tokony mifanaraka aloha ianareo fa ny olana koa hoe ontina dia tsika samy malagasy mihitsy no tsy mahay mifanaraka zay ny zavatra mihitsy ny mpanao politika mihitsy no titeny ny mpanao politika mihitsy no mieritreritra hoe kajikajy politika ny mpanao politika mihitsy no teny hoe fa tsy milatsaka ihany ny Andry Rajoelina dia aloha ifikirinay aleo io fifidianana filoham-pirenena sy io fifidianana solombavambahoaka mitambatra io no enao resaka korontana foana ohatra ny mahavariana hoe raha tsy diso ny fitadidiako tamin'ny voalohan'ny volana aogositra 2024 no namoaka ny tetiandro ny senita tsy miteny ianao tamin'izany fotoan'izany hoe ataovy meloa ny fifidianana solombavambahoaka nekenareo ary tamin'izany tsy mitenynareo hoe mitondra korontana io tsy mitenynareo hoe tsy manana fahaleovan-tena fa ny communauté internationale no mibaiko ny senita fa io tsy tena apetrako mihitsy le fanontaniana satria za toy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe rehefa milaza ny filohan'ny tetezamita fa tsy ho candidat dia ohatra ny lasa nasianao condition fipitra rehefa avy hoe législative ny atao aloha fa fony ianao mety mbola mieritreritra ho candidat tsy nanahirana anao le fifidianana filoham-pirenena mandeha aloha ono madama ontina réal ianao hitanao tsara angamba inona zavatra lazaiko ary matetika dia nilazainao tao anatin'ny télévisionna ny hoe mandroso daty foana ny filohan'ny tetezamita inona ny zavatra nitradradradrao imbalo izy izy ianao inona ny zavatra nangatahako hatramin'ny voalohany ny anazy mahasoa ny vahoaka sy tsisy ny korotana amiko sifra ianao rehefa avy eo sifra hafa ny zavatra nangatahako dia ny hoe alohan'ny namoahan'ny senita ny daty tamin'ny volana aogositra dia efa niteny ary tiako mba averinao ao amin'ny aina aman-jery niteny foana hoe tokony misy fifidianana solombavambahoaka alohan'ny farany taona ary ny filohan'ny senita ane dia niteny an'izany koa hoe any aminareo any ny arsiva hoe tena tsy maintsy misy fifidianana na dia ray ary atao amin'ity taona ity ary nifanarahana zavatra jerenao tsara hatramin'ny médiateur ny Franceman ny Tom Troika tonga taty no ny avy nyresaka ela dia ela zay tany Seychelles dia hoe rehefa avy nyresaka tamin'ny filohan'ny tetezamita zay dia hoe tokony atao marina ny fifidianana solombavambahoaka amin'ity taona ity fa tsika malagasy no tsy nanaiky ny tiako lazaina aminao zany dia hoe za rehefa miteny sy manahevitra ontina réaly tsy miova amin'ny hevitro mihitsy ary zao ho tsapan'ny olona zany hatramin'ny voalohany no niteny ary jerevy daholo ny daty rehetrarehetra narosoko hatramin'izay fa fifidianana solombavambahoaka foana no narosoko hoe tokony atao milohan'ny fifidianana filoham-pirenena fa tsy nety tanteraka ilay izy sady tsy narana ary io nisy antoko anankiray ary teto amintsika ny atoko leader Fanilo efa hatramin'ny voalohany no niteny hoe ataovy assemblée constituante ary tsaronao tsara fa za dia niteny an'izay hoe ndao ary atao zay assemblée constituante zay hatramin'ny voalohany fa vita ny référendum dia hoe ny député ihany amin'ny chiffrenao eto ontiana hoe inona moa ny antsony zavatra ohatran'izay io antsony io tsy resaka calcul politique fa za miteny anao reo olona rehetrarehetra miteny reo hoe aleo io nitambatra aleo io no atao
averiko indray andray matefitezamita nekelo ny calendrier navoaka ny senita tamin'ny volana tsy nanaiky ny calendrier ny senita mihitsy aloha azava tsara mihitsy zay tsy nanaiky ary tena ny teny mafy dia mafy mihitsy fa olana ohatran'izao misy zao zavatra iainantsika zao a ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoana ireny satria za dia niteny foana hoe ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tokony ho atao tamin'ireny moa zany teny hoe maleo tena ny senita resy ny filohan'ny tetezamita marina aleoko tsy niteny fa zany zavatra inona mahasamihafa an'izay ny amin'izao fotoana izao hoe maleo tena ny senita raha fanapahan-keviny nanemitra inona ny tokony olana alan'ny filohan'ny tetezamita zao ny olana tsika dia ny fanovana ny dedavina napetraka teto amin'ny firenena dia hoe ny fanovana mba tsy hisy tsony ny ao amin'ny assemblée hoe monocolore na loko tokana amin'izao zavatra mitrango zao dia manamafy fa ny filoham-pirenena zao lany eo a dia tsy ho lany araky ny hery zay dedaviny vahoaka anazy ary tsara ho fantatrao fa ny fototry ny olana rehetrarehetra teto any ontina real dia zao jereo tsara tsy misy flo navita mandat hatramin'ny farany teto tamin'ny mandat faharoa ary ty dia manamafy hoe mety tsy havitany mandat any koa le flo zao ny antony ary raha io zavatra io no ataontsika jereo tsara tamin'ny taona 2017 ny flo tsy ranana ane tsy navitany mandat ane satria nidina tena amin'ny 13 mai ny vahoaka jereo tamin'ny taona 7 ny floratsiraka ane efa tonga dia mandat kosa izy fito taona ny taona indroa satria tsy navitany mandat fa raha misy toizako any le izy tsy navitany mandat any izy ohatran'izay koa filoza Albert tamin'ny taona 5 tsy navitany mandat no ny antony maro samihafa zany hoe le fototra napetraka tsy mipetraka araky ny tokony misy ohatran'izay koa ny filoha farany teo tamin'ny taona 9 dia nidina tena lalambe ny vahoaka ahome koa anao ny antony zay zavatra zay ny mahatonga anah hoe raha ny fifidianana solombavam-bahoaka no atao meloa dia afaka miteny aminao fa voalohany indrindra fifidianana solombavam-bahoaka mbola tsisy olana mihitsy teto amin'ny firenena hatramin'izay tsy nisy ny contestation na hoe soulèvement populaire fihetseham-bahoaka noho ny fifidianana solombavam-bahoaka élection de proximité na mifanakaiky ny vahoaka fifidianana solombavam-bahoaka ary afaka miteny horetany horen-danitra afaka mametraka fa tsy hisy korotana mihitsy raha ohatra ka ny fifidianana solombavam-bahoaka no mipetraka sy atao meloa io fifidianana atambatra io dia adidiko no milaza aminao milaza amin'ny vahoaka malagasy hoe ahoana aka ohatra jerenao tsara ho anna firenena efa mipetraka ny base politique na ny force politique hery politique ao anatin'ny firenena anankiray dia afaka atao zany nefa na firenena efa manana ny zay rafitra efa mipetraka zay ary mbola tsy manao an'izany amin'ny ohatra anao amin'ny frantsa any frantsa ny fianakaviana iray rehefa hoe gauche dia gauche iny miaraka amin'ny tarana ny ray manontolo rehefa droite dia droite iny nizaniza candidat ny droite eo dia droite ny vidiny nizaniza candidat ny gauche dia gauche ny vidiny nefa mbola tsy manambatra an'izany fifidianana zany ahoana moa ny eto amintsika zay ny atoko politika maniry ohatran'ny anana ary mbola tsisy afaka milaza eto hoe manana ny force politique nefa atambatra amin'ny fifidianana ilaza aminao ary tadify ty teniko ty raha io ny zavatra mitranga fa nahinao ary olona manana niveau intellectuel ambony dia ambony ontina rialy fa nahinao azy hofanina hoe iza moa ny candidat député ao amin'ny premier arrondissement ao amin'ny deuxième arrondissement ao amin'ny troisième arrondissement any amin'ny quatrième asiany amin'ny sixième ka io any mahavary androany ianao andriamatoa filohan'ny tetezamita no milaza fa tsy mety zany rehetra zany averiko indray fanapahan-kevitra efa nivoaka tamin'ny voalohany volana aogositra 2024 voalohany ary faharoa raha miteny anao hoe ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tokony atao aloha ny tenenina teny ny toko leader fanilo marina zany be deabe ireny mangataka tao anatin'ny efa taona afaka nanao an'izany ianao androany fahavaliny volana febroary 2024 ianao no milaza hoe tokony fifidianana solombavam-bahoaka afaka natao zany tao anatin'ny efa taona naninona ny tsy natao référendum no natao tamin'ny 2024 ianao resaka assemblée constituante naninona raha tsy natao aloha le législative dia io aveo no namoaka ny constitution zay le assemblée constituante
Fananonana ty aoriana vao takizay. Ohatrany tsy takizay, ohatrany magaga anay ihany zany fantany napetraka ao zany ontiana realy. Raha ny teniko no narahana, raha ny teniko no natao, dia efa elo fividianana io nipita. Fa naninona ny tsy natao izy ianao kifa niproposena hoe laza daty anankiray anao azao ato hoe oviana moa ny tsy efa niteneniko, jerenao tsara ty efa niteny aho hoe tamin'ny 16 mars 2011 ianao ihany niteny efa daty navokako élection législative 4 mai 2011 élection présidentielle premier tour hevitra mijoroako zay hatramin'ny farany ary sa 2010 tadidina efa nitenynareo ana fifidianana sombaroana tsy natao. Maro ny daty justement io mars 2010 efa mbola nanolotra ihany koa élection législative octobre 2010 élection présidentielle. Amin'izany inge mbola nareo nitondra tokany mbola nitondra tsy fiaran-tantana tamin'izany maninona tsy natao. Ka zao maninona ny tsy natao izy ianao efa miproposena anie le izy efa naroso io vaolana fa ianao ihany ny afaka manontany hoe naninona le izy ny tsy tanteraka satria ny mpanao politika no mitsivalana satria mbola tsy tafapetraka ny hoe c'est littéral consensuel inclusif zay nangatahana sy nidradradrarana teto amin'ity firenena ity ka io aza tsipo hoe ianao filohan'ny tetezamita raha ny faniriko efa ela ny tetezamita no farany araka ny tenenao hoe tetezamitatra iza ny manitatra ny tetezamita sao iza ny tompony andraikitra amin'ny fiemorany no fividianana io sao iza mba ty fanontaniana apetrako aminao iza kay no manembotra ny fividianana ny filohan'ny tetezamita ave sans senita sy ny communauté internationale. Dia zao ny olana raha ifan'ny tsy mety tsika dia eto foana satria zao no mahatonga anay miteny fiara-mitantaty zany inge andriamatoa filohan'ny tetezamita taty amin'ny 17 septembre angamba 2012 no nanao sonia ny tondro zotra io tsika ary nanomboka teo ny fiara-mitantana ny kely mivondrona iraisam-pirenena zany hoe roa taona sy tapany tao alohan'izay inge tsy nisy fiara-mitantana veriko ihany nahavitinareo nanao tamin'ny 17 novambra 2012 fitsapakevim-bahoaka zay averiko foana izy dia ankehitriny satria nisy heritaona sy tapany nisy fiara-mitantana niarahana tamin'ny premier ministre Omer Berzika dia atsipany amin'ny daholo amin'izay hoe izy manitatra an'ilay tetezamita fa le roa taona sy tapany nareo nge fa nioatra tamin'ny faharetany tamin'ny fotoana nanaovana sonia ny tondro zotra tsy tompona andraikitra daholo ve nareo rehetrarehetra fa ianao ohatrany rehefa mitenina tsy te hanala ny tenanao foana ao anatiny ary mbola horesahako hatramin'ny kabarona ohatra hoe ny mpanao politika ianao te hiala ao anatiny kanefa ianao tafiditra tanteraka ao anatiny satria tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena nandritry ny efa taona. Zao no zavatra lazaiko anao ny marina sy ny zavatra tena tokony ho izy no lazaina mboka malagasy. Ianao no anisan'ny tena namin'ny médecine antenako hoe fa maninona milaza daty foana amin'ny filohan'ny tetezamita nefa tsy tanteraka le fividianana. Androany ankehitriny dia voaporofo fa ny ao am-poko sy ny ao an-tsaiko dia ny amaranana ny tetezamita farak'izay aingana. Voaporofo ankehitriny fa voalazan'ny tondro zotra ary zay lazaiko misy zavatra lazaiko anao ty ao anatin'ny paragraphe 10 ny feuille de route dia tamin'ity feuille de route ty natao dia nisy mivezivezy nakaty amiko dia nakany amin'ny le vondrona politika samihafa hoe ahoana ny fahitanao an'io. Ao anatin'ity milaza ny paragraphe 10 hoe le calendrier électoral sera déterminé conjointement par la Sénite et les représentants des Nations Unies. Ny famitrahana ny fividianana dia ny Sénita sy ny Nations Unies no mametraka azy. Voalaza. Fa ato anatin'ity amin'ny farany dia milaza hoe et ce pour organiser des élections crédibles, justes et transparentes. Fa mbola napiko point nijanona teo le izy. Fa za dia niteny mihitsy tamin'ny médiateur tamin'izany fotoana zany hoe tsy mety aminao satria zay mila faranana ny tetezamita ary mamotika amin'ny firenena ty tetezamita lava be ty. Dia nampiana an'ity iontinarialy hoe et ce pour organiser des élections crédibles, justes et transparentes dans les meilleurs délais possibles
tokony asiana fetrany izy io ka dans les meilleurs délais possibles mety mbola malalaka be a raha napetraksika hoe 20 volana farak'izay aingana satria tamin'ireny ianao lasa mamita bahoaka indray ianao raha miteny hoe fa farak'izay aingana zany hoe le faniriana hoe ataovy aingana ny fifidianana io efa atao anatiko ka ito zany miteny hoe tsy tokony ametsiny ho antenako ngambany ianao fa tsy fantatro zay omenao tsiny hoe teteza mitatra satria hitapoky hitapireneny zao fa tsy andra rajoelona no mampitatra ny teteza mita eto amin'ny firenena io zany mampitatra ny teteza mita eo lazaiko aminao ary inona ny antony resaka politika io satria maro ireo candidat mbola jivonona maro ireo candidat zay mbola te hampiasa ny fahefana mpanjakana mba mety hampalany azy satria mbola tsy vonona izy ka amin'izao tsika miteny zao fa fantatro hoe iza moa ny olona tsy midina any amin'ny faritra rehetrarehetra any mamory ny be ny tanàna mamory ny sefokotany ny sasany milaza efa zao vao mikommande t-shirt zao vao mikropaka ianao moa milaza iny ary ino mba tiako lazaina kely eto miteny ianao hoe voalohany teteza mita de efa manafatra t-shirt io ny tiana rialy zay aloha de tiako lazaina hoe ny filazana zavatra tsy mitombony tsy maripototra tokony ajanona satria zany laza aminao fa tsisy an'izany avoany LTA misy an'izany tsy misy ary tsy nanafatra t-shirt zany ny tenako na mbola nanana eritreritra hoe anafatra tsy misy dika ve zany fa tsy eritreritra ny candidat mihitsy ve ianao matoa ny tenen'izany a de misy ny fanadihadiana natao ary tsy voavoalohany inge io Andriamatoa filohan'ny teteza mita tadiditsika na Andriamatoa mialatsiny tolonika eto izy Pierrot Rajaonarivelo tamin'ny 2 efa miainga tany ihany koa t-shirt saingy noho ny zava-misy tsy afaka nirotsaka izy de mampametraka an'le fanontaniana any aminao hoe tena fikasanao avy aminao ve le tsy mirotsaka sa zay le resaka mandeha amin'izao fotoana zao hoe faneren'ny vondrona iraisam-pirenena ary tonga de alefako satria nyteny hoe fanontaniana daholo ty tazomiko eto ngeza-be ty ho anao ty Andriamatoa filohan'ny teteza mita fa bebana de tao anatin'ny 4 ora aza de nahazo an'ity fanontaniana be dia be ty zany hoe indroa zay a ianao foana ihany ny tanany record mikasika amin'ny fanontaniana fa zao ny fanontaniana mipetraka ao anatiny io de zao ary resaka efa mandeha hoe mametraka ny vondrona iraisam-pirenena tonga hatrany ny fanerenanao hoe ho giazana ny volanao any ivelany de zay ny tena nampilefitra anao a tamin'ny fotoana farany resaka mandeha izy de aloha mba resahana tena tiako mihitsy hitany zao voalohany indrindra aloha amafisiko ary teneniko anao fa tsy nanafatra tsy misy conteneur ana t-shirt zany nafarako zay aloha tena lazaiko anao marina no zavatra lazaina eto hoe giazana ny volako any ivelany tsy manam-bola any ivelany tsara ho fantatro zany ary teneniko anao faharoa hoe faneren'ny communauté internationale eo ny le zavatra mahagaga amintsika mahafinaritra ana ary za tena raha sainao foana de aleoko anontanianao ana vatana le fanontaniana fa tsy de tiako tsy de mahafinaritra loatra le ametranao fanontaniana ndraindray nefa ho lafa ny vahininao fa mikasika ny hoe faneren'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny zavatra tsara ho fantatrao za aloha miady mafy amin'ny hoe ary zavatra mahasari-piaro ny fiandrianam-pirenena ny fahafahana misafidy ny fahafahana mifidy ary ny fahafahana manorotra ny lalana tokony apetraka ho an'ny firenena mahasari-piaro zany ary za tsy tiako mihitsy zany teritereny zany zay ny nakanaisako tany amin'ny niona tamin'ny ministre frantsay hoe tsy tokony misy fanerena fa fantatray ny mahasoa amin'ny firenena ary sari-piaro zay amin'ny fiandrianam-pirenena lazaiko tamin'ny finoana sadaiko koa zany hoe oka io ataonareo io andresy lahatra aminay amin'ity nini ity ajanony io ary nanaiky an'izay ry zareo zay ny zavatra nalehako tany fa ito dia tiako lazaina aminao satria hotohizako any zay hevitro zay ary misy zavatra tsy maintsy ho fantatry ny vahoaka araka ny fanontaniana napetraka ao teo fa nieritreritra reny tsy latsaka ny voalohany tsara ho fantatrao tamin'ny volana mai 2014 de fa niona tamin'ny secrétaire général ny Nations Unies tenako
nilaza hoe ity feuille de route ity dia misy zavatra betsaka manakotana amin'ny firenena ato fa zao ilaina ny fitoniana ary tena misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa tsy tafiditra atao anatin'ny velam-pandriky ny ady hatrany ary tsy tiako ny isiny mbola isiny fifamonoana eto amin'ity firenena ity ny hoe isy indray ny raha latsaka ny enana fohy noho ny resaka tsy vitovikevitra ara-politika tamin'ny volana May za ho fantatrao zany ary tiako fantatra ny vahoaka malagasy dia efa nametraka tamin'ny secrétaire général des Nations Unies hoe vonina ny tsy latsaka raha ohatra ka hitondra fitoniana amin'ny firenena zay ary inoko fa tokony hitondra fitoniana fa reto ny zavatra tokony mba misy lafi ny zavatra hafa jerevana. Nanina tsy nitenenao tamin'ny vahoaka malagasy fa tany amin'ny Nations Unies tany? Oy Ontina Rial tsy tsaronao marina nga avy any Seychelles ny izahay dia ao aminareo ao amin'ny TV Plus eo jerevy ny horonan-tsary no nolazaiko rehefa za avy any Seychelles laza tamin'ny vahoaka malagasy aho hoe vonina ny tsy rotsaka ovidiny teny Ivato ary napetrako teo ambony latabatra zany fa tsy nanaiky ny filoha teo aloha hoe tsy latsaka izy moa teny foana hoe za tsy maintsy milatsaka za tsy maintsy mody mampalahelo aloha zao sady tsy mody no tsy milatsaka fa indrindra ny tena mampalahelo zay moa anazy fa ny tena mampalahelo anahy dia ity marina hoe misy hevitra tsy tovizana fa manahirana anahy ihany ary tena mampalahelo anahy lazaiko anao ny zavatra nitranga niseho tamin'ny filoha teo aloha ny hoe terina eo mason'ny filoha Tanzania hoe eo ianao miteny hoe teneny hoe tsy latsaka enatra ho an'ny firenena malagasy ane zany Ontina Rial zany ady an'izany hoe za raha tsy latsaka ny vahoaka malagasy no teneniko an'izany kanefa nandeha ihany koa ny resaka hoe nahazo ultimatum roa amby fitopolo ora tsy nisy ultimatum fifanarahana no natao tsy nisy ultimatum za tena miteny anao an'izany tsy nisy ary tena lazaiko anao am'izao tsika miteny zao fa ny na ny filoha amin'ny sadaiky na ny Nations Unies tena hoe midera ny fihetsika nataoko mihitsy satria za ny tsisy ninona manakanana tsy latsaka fa ny fitandrovana ny hoe fifandonana eto amin'ny firenena dia aleoko mandevitra tsy milatsaka zay tsara fanta tsy misy mihitsy ny ultimatum ary zay moa niverenako kely teo hoe tena nampalahelo anahy le fihetsika amin'le hoe fanerena amin'ny samy malagasy hoe mba manana amin'ny maizy azy ihany ity firenena malagasy ty na filoham-pirenena teo aloha ianao dia tereniny firaisam-pirenena fotsiny hoe tsy maintsy miteny ianao hoe eto atovy hoe tsy milatsaka ary indrindra moa an'ny reo mpanaraka ny filoha teo aloha tena mampalahelo koa satria nampanantenana hoe ody nampanantenana hoe tsy latsaka zao moa zany tsy milatsaka ka ny zavatra ohatran'izany zany tiako lazaina aminao hoe zay mahasary-piaro azy ny joroako ny fiandrianam-pirenena ny fitiavan-tanindrazana ary indrindra ny fahafahan'ny malagasy mandijy lalana tokony ho alehany ny manahirana ny mpanara-baovao Andriamatoa filohan'ny tetezamita dia eo amin'le zavatra teneninao sy ny ataonao ianao miresaka an'izany fiandrianam-pirenena zany foana nefa azadiny fa tsika zao vao tamin'ny volana desambra iny milohan'ny nandraisanao fanapahan-kevitra nitety an'izao tontolo zao mihitsy ianao nandeha aloha nandeha tany Tanzania rehefa aveo nandeha tany avy any Israel ianao nakany Frantsa niresaka tamin'ny ministra frantsay zao ianao mbola mikasika ny resaka fifidianana legislative mandalo kely indray aloha any New York dia zay mila hoe Paris lasa toerana tsy maintsy alehany teny vahiny hoe passage obligé Paris amin'ny mpitondra malagasy ahoana moa tsika miteny any fiandrianam-pirenena tsika tsy manaiky an'izao zao nefa ianao ny voalohany miazakazaka any amin'le vazaha foana sy any amin'le vahiny any amin'le vondrona iraisam-pirenena isaky ny misy fanapahan-kevitra ho raisina fa inona le atao any amin'ireny toerany ireny tsy mitovy ny hitanao misy fetrany hoe zavatra treto afaka ekenay tsy misy fifampirarana ane fifampiresahana mifampiresahana tsy midika mihitsy hoe very ny fiandrianam-pirenena ny fanerena zay no manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena fa ny fifanarahana lazaiko anao ohatry ny resaka
laza tamin'ny filoha frantsay izy ny tsy filoha ny ministre affaires étrangères tandremo mbola fragile io sortie de crise na ny processus au Madagascar ka reto zavatra reto tandremo de miteny ny frantsay hoe ai zay le izy mazava aminay zao zany ny zavatra ho ataonay ohatr'izay ny Nations Unies na tianao na tsy tianao ny ao anatin'ny Nations Unies ny hoe ny expert Nations Unies no miara-miasa amintsika eto amin'ny resaka fividianana zay nefa ramezany vahiny atsika atao ny tondrosotra mba zay namezatiny atsika eo anatin'ny tondrosotra fa ny kino tondrosotra io fa ny zavatra manitsakitsaka ny fiandranam-pirenena zany tenanao mijoro tsy mitovoka zay ny teneko hoe tsy mitovy mihitsy ny firesahana sy ny fiarovana ny fiandranam-pirenena tsy ny fiarovana indrindraindrindra ny vahoaka malagasy io efa mivoaka izao ny datin'ny fifidianana navoaka ny senita na inona lazainao ankatoavin'ny vondrona iraisam-pirenena miaraka amin'ny firenena mikambana io tety andro vaovao navoaka io ina zany zao ny fanapahan-kevitra reo manolonan'io tsy alaiky an'io ve zay nge le mahatonga ny sondage vaovao na tsy ekenao ary le sondage atao hoe apetraka any amin'olona satria efa manana fisalasalana n'olona amin'izao fotoan'izao hoe isy ve ny fifidianana amin'ity taona ity inona ny mety atao ny mety amin'ny andany ny mpanohana ny filohan'ny tetezamita manoloana an'io tety andro navoaka ny senita io hitanao ontina réaly ny fifidianana tsy maintsy ho vita foana na amin'ny volana mai io na amin'ny volana jolay fa ohatrany misy fa inona ny zavatra hitranga rehefa avy eo za eto dia miteny araka ny fitenin'ny malagasy sika malagasy hoe aleo misoroka toy izay mitsabo manamafy ny sininy korotana raha io vizotra ny fifidianana atao io no apetraka eto ary adidiko no miteny amin'izany mba eritreretinao ane ary zay ny teneniko hoe ary jerevy tsara ny tantara nisy teto amin'ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena no nampisy olana teto amin'ny firenena hatramin'izay inona moa tokony ampisy olana ianao sy Andriamatomary Karavalomana filoha teo aloha efa tsy nirotsaka inona ny tokony ho problème olona vaovao daholo no candidat eo mahafinaritra anahy ny fanontaniana apetraka ao dia ho teneniko anao ny olana hitranga ary zay mihitsy ny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy araka ny teneniko teo aloha hoe ny firenena efa manana antoko politika roa matanjaka hoa tsy manao fifidianana mitambatra zany fa tsika eto Madagasikara zay mbola tsy fantatra hoe iza ny tena manana hery politika eto dia atambatra amin'ny fifidianana zao zavatra hitranga ary lazaiko anao te raha tamin'ny 2002 teto Antananarivo ihany no misy ny tsy fankatoavana amin'ny valim-pifidianana teto Antananarivo hoe lany premier tour aozy izy le filoha teo aloha tsika rehetra mahafantatra fa tsy lany premier tour zany izy de teto Antananarivo ihany no nisy ary inona tonga ny crise nisy ny zanadambo rehefa avy eo nisy ny famono eraky ny faritra rehefa avy eo fa mitindra ny toraka ty atambatra ao miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka inona ny zavatra hitranga tsy contestation anankiray ihany nisy ontina réaly ary tena mahasamy laza aminao zany tsy contestation eto Antananarivo ihany fa mba azonao an-tsaina ve raha ohatra ka tsy manaiky ny olona any vadivavy fitovinany ny olona any atsinanana ak exemple aka ohatra fotsiny hoe bon misy nantulaire misy 2000-3000 personnes les députés tsy lany miteny hoe za mihitsy ny lany fa tsy mety ho fifidianana io inona moa no tokony atonga an'le olona anakina raha ohatra ka apetraka hoe ny antony anemorantsika azy iny moa mbola horesahana angamba rehefa avy eo ny antony anemorana azy dia lafiny teknika mba hoe tena isin'ny fifidianana mangarahara madio mba ho tafiditra daholo le hoe olona ray tapitrisa mbola tsy manana karapanondro sy ny sisa ka raha no fifidianana madio tsika inona moa no tokony ampisy korontana inona ny tokony ampisy korontana ozy izy ianao voalohany amin'ny fifidianana dia betsaka no ary misy ny tsy anankiresy zay ny olana jerenao tsara ary io ny ahiko fa hivavaka mafy tsika mba tsy ho tonga amin'izay jerevy tsara ny zavatra nitranga tany Côte d'Ivoire 300 millions d'euros ane ny karakarana fifidianana tany Côte d'Ivoire tena hoe tsy maintsy ny zavatra nataona ry zareo azy
mbola tsy ohatran'ny zavatra nataontsika na ny logiciel na ny zavatra empreinte digitale atao ny zavatra natao fa inona ny nefarany 3000 nisan'ny maty Ontina Real 3000 nisy ny fifandonana tsy manaiky resy Laurent Gbagbo dia reny fatatsika reny ny zavatra nitranga ianao ve dia matoky ary za miteny anao fa ny olona ilatsaka filoha io tsisy azo loatra amin'ny 25% amin'ny premier tour mety 15% faharoa zany hoe 40% miaraka amin'ny 50% d'électeurs zay mifidy zany hoe même pas 12,5% ny azon'izay olona hiakatra deuxième tour ary rehefa andeha ny deuxième tour kely ny elanelany mety ho 52-48 contestable zany amiko ary io niteraka korotana fa ny tena problème dia ity les contestations na le tsy fanekena ny valiny raha ohatra ka sarahana le fifidianana dia tsy misy chance kokoa le flou zay tsy lany satria tsisy amony tena ho azy ka fa raha ohatra hoe atambatra ao fa ny partisan rehetrarehetra zay député rehetrarehetra napetrany ka tsy lany reny no anankirotana ary eto ny loza za moa dia manahy mihitsy eritreretinao nisan'ny maramily eto amintsika ane 13 000 Ontina Real 13 000 ka eritreretinao no hoe any Tamatavy misy olona 5 000 tsy manaiky eto Antananarivo misy olona 10 000 tsy aka hoe 20 000 etsetsetsetsetsetset na ny mpitandro ny fitaminana ary mety teny no hoe aloha tsy hitratrehatra zay ohatrany hoe mahavariana ihany lizy andre matofo lohan'ny tetezamita hoe zao ianao miresaka averiko ihany miresaka an'izany rehetrarehetra zany aleo andeha le fifidianana dia ho hitatsika eo satria tsika miteny foana hoe korotana dia ohatrany hoe zay ve ny anemorana fifidianana lavo zao efa taontsika tsy nanao fifidianana ohatrany hoe ampitahorinao indray zany ny olona zao raha ny tena marina ohatrany ianao indray mampatahotra hoe tandremo ry zareo miteny ianao Ontina Real matoa tsy nilatsako fidiny dia fantatro sy tsapako fa ny filatsahako sy raha sanatria tonga tamin'izay moa ny filatsahany filoha teo aloha zay ny tena raha-piteraka korotana be zany hoe adidiko sy andraikitro amin'ny mahafilohan'ny tetezamitanà no mba hanao passation démocratique sy tsisy ny korotana eto amin'ny firenena adidiko sy andraikitro no mampafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra mety hitranga ary zay ny teneniko hoe aleo misoroka toy izay mitsabo zao nefany mahaleo tena hozy izy ianao ny seni mahaleo tena ny Nations Unies raha ohatra ary zareo ny expert Nations Unies mizingizina amin'io rafitry ny fifidianana atao za tsy miteny mihitsy hoe ainoko ny fifidianana za dia manameloka mihitsy ary tsy manaiky ny fanemorana ny fifidianana io tsara fantatry ny vahoaka zany tsy ankasitrahako ny fanemorana ny fifidianana tsy ankasitrahanao fa tsy hoe tsy ekenao manaiky ianao avelanao andeha amin'ny daty ihany zao ny zavatra mitranga manomboka zao dia hoe samy mandray ny andraikiny ny tsirairay avy eo manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena sy ny fanapahan-kevitra zay ny tapahany zay ny raisiny que chacun soit responsable de ses actes fa zao tompony andraikitra eo anatrehan'ny tantara sy eo anatrehan'ny firenena ny olona tsirairay tompony andraikitra fiteniko moa zany andre matofo lohan'ny tetezamita hoe ianareo mpanao politika rehetra mihitsy no tsarain'ny tantara fa any aoriana moa zany vao hitatsika ary io fifidianana mihemotra lava io rehefa jerena zany sa hiatrika ny fitsaram-bahoaka mihitsy nareo mpanao politika zay no mahatonga ny ahemotra lava fa isan'ny nanemotra ihany ianao teo aloha zao ianao vao milaza hoe ka io mihitsy ny tiako atongavana kely vetivety ianao miresaka korontana foana dia raisinao ohatra Côte d'Ivoire Mali sy ny sisa tsika miresaka foana fiandrianam-pirenena ny zavatra misy inge andre matofo loha etiko ny famakafakana entin'ny mpanara-baovao rehetra dia zao ny olana ny Mali ny olana ny Côte d'Ivoire inge dia ny fitsapahan'ny firenena vahiny mba tsy hanononana azy mihitsy hoe ny frantsay amin'ny raharaha-pirenena ny firenena ty Afrika ary tsika
amin'izao fotoana izao raha miresaka hoe tsy afaka nrotsaka ianao tsy afaka nrotsaka Andriamatoa Marc Ravalomanana ianao moa miaro tena mafy fa hoe ny communauté internationale nanao an'le tery le pression taminareo ary amin'izao fotoana izao hitantaratra fa ny communauté internationale zao no mitondra ny baolina eto Madagasikara na inona ambara dia miverina any amin'ilay fanontaniako tamin'ny voalohany izay tsy nivalianao raha nametraka fanontaniana ianao dia ozy hoe sao dia ianao no tokony hamaly an'ilay fanontaniana fa maninona ny senita no sa tsy milaza aminao izay filoha ny elohany fa nemorana ny daty nefa anana aloha izay ianao ny numéro-ny téléfoninao sy ny sisa satria nanomboka ny teny ianao hoe tsy candidat sao dia izay ny zavatra misy apetrako ny fanontaniana ho an'ny olona efa tsy compte ntsony Andriamatoa Andry Rajoelina fa efa ny communauté internationale amin'izay no mitondra ny baolina eto amintsika. Ya tsara aloha satria tsindrinao foana le hoe tsy filatsahako tsy mitovy ontiana raha teneniko amin'ny teny vahiny no hoe conviction sy ny hoe obligation marimarina kokoa zany no hoe tsy mitovy a ny hoe resy lahatra ny teny sy ny noterena na pression tsy mitovy za lazaiko anao io tsara fantatrao tsara fantatry ny vahoaka malagasy zany no niteny an'io hoe tia ny vaholany mbola tsisy nieritreritra an'izany ko communauté reo niteny an'izany hoe tia ny vaholana fa tsy nampoizinareo koa hoe anaiky Andriamatoa Ravalomanana ino no tena nanaitra anareo iny tsy nanaitra anay mihitsy tsy nanaitra anahy mihitsy fa ny fanerena nataon'ny communauté internationale indrindra dia nanerena ny filoha teo aloha fa nady zany aza tsy nekeko ny fomba nanaovany zareo azy zay ny nakanesako tany amin'ny filohan'ny troika tamin'ny zanakany Tanzania hoe tandremo fa zay manana ny fiandrianam-pirenenanay za ny vahoaka ny fantatra hoe ny ampilamina amin'ny firenenay a fantatra hoe fa zay ny lalana tokony ho alefa anjaranay ny maka an'izay fa napakevitra zay fa tsy anareo vao miverina tany Tanzania raha fantatra hoe fa tamin'ny mois de décembre tsy niresaka n'intsony ry zareo hoe nanery hoe manosika an'le nini zay zany aloha no tsara mazava tsara mihitsy zay zavatra zay fa za no initiateur an'io ary tsy maminatra anazy ay satria fantatro fa nieritreritry ny communauté internationale tamin'ny voalohany dia hoe aleo miara milatsaka zasy ny filoha teo aloha za dia niteny fa hiteraka korotana sy famonoana zay ary zay ny teneniko hoe za tsy olona hifikotra eto amin'ny fitondrana mandrakizay eto moa dia niteneniko anao ary raha tsara honareo tsara ny kabary nataoko tamin'ny 7 febroary tamin'ny heritaona dia efa nilazan'io a hoe raha mbola misy foana mpitondra sy mpitatana te hifikotra mandrakizay eo amin'ny fitondrana dia mbola misy foana ny tsy manatsiny ho faty koa moa zay efa taona zay efa mitovy manda amin'ny Obama kosa aloha ianao amin'ny filoha américaine Barack Obama ny anany ny zavatra nahafinaritra anahy dia indrindra ny hoe mitovy amin'ny Barack Obama ho sy zao tsy mampanina raha ohatra hoe lazainao fidy fa ianao tsy voafidy tsy mampanina fa zao nanokatra ny masontsika malagasy iny teteza mety iny nanokatra ny masontsika satria afaka miporofo-tsika fa afaka manangana afaka manorina na dia tsy nahazo ny fanampiany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena azy dia zay mifandraika amin'ilay fanontaniako amin'izay Andriamatoa filohan'ny tetezamita miverina amin'ilay fanontaniako teo a ianao ny teny hoe afaka niasitsika tsisy nivondrana iraisam-pirenena zao amin'izay miverina mivondrana iraisam-pirenena dia miverina amin'ilay fanontaniako a hoe izy no mitondra ny baolina amin'izao fotoana izao ekenao ve zay za misy zavatra tsy maintsy tenenina sy tsy maintsy ary mampalahelo a tsy maintsy ho tenenina arak'izay teneninao zay tena misy mihitsy ny fitsabatsabahana ary indraindray ary misy maso ivoa mihitsy mihoatra no mahamaso ivoa azy ny asa ataony eto amintsika ary io tsy mampandroso atsika ary io no ananakolana ane eo antiana realy izy io maso ivoa io tsy maso ivoa eto ihany fa na ny fianakaviam-be raisam-pirenena tsika lazana ananakolana satria za dia miady sy miaro ny harem-pirenentsika fa lazaiko anao fa teriterana zany mahazo anazy zany raha ohatra ianao ka mikitikitika an'ity zao ny zavatra hitranga raha tsy mamela an'ity zao ny zavatra hitranga ka eo ny nahy ny ahiko satria
vitsy ny olona mahasamy joro sy mahasamy ady amin'ny intérêt na ny tombotsoa amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ary Madagasikara efa lazaiko hatramin'izay dia manan-karena fa betsaka koa nefa mpanao politika ankehitriny dia vonona mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izay hoe atonga ho filoha azy ka na sanatria ninona zavatra mety hitranga ohatran'ny zavatra tranga teo aloha dia mety ho ataony an'ireo anisan'ny candidat reo. Zao moa dia efa misy fa ianao koa tsy afaka mandaa fa zao teteza mihitsy zao no tena nampirongatra ny gaboraraka amin'ny fitrandrahana ny harem-pirenentsika. Tsy marina zany ontiana real, tsy marina zany. Lazaiko anao soa ihany teneniko hoe soa ihany fa i Andry Rajoelina no tantana ny teteza mita. Inona moa le fanovana izay nandrandraitsika? Ny fanovana nandrandraitsika anie dia ny hoe aoka izay ny fakana-keriny ny tany-panjakana, aoka izay ny fangalarana volam-panjakana. Fantatro tsara ianao mahafantatra tsara hoe inona ny réquisition nisy hatramin'izay, inona ny zavatra vola nalaina tato amin'ny banque centrale. Fa milaza aminao ianao matsy miteny hoe gabrara fa tsy misy na un centime maro mivoaka atao amin'ny banque centrale. Tsara ho fantatro hoe afaka vérifier zany, afaka hamarinina zany zay zavatra iray. Fa indrindra amin'ny resaka arenakibon'ny tany ianao fa ontiana real miteny anao afaka jerevana fa tsy misy mihitsy any licence vaovao mivoaka tao anatin'izao ary za anisan'ny manery an'izany hoe tsy misy licence mivoaka eto. Fa mba lazaiko anao fa raha olona hafa no mitondra ny teteza mita dia lazaiko anao fa gabraraka. Ary zay teneniko hoe androany any tsy milatsaka fa rehefa vita ny teteza mita dia maro aminareo na ianao io aza miteny anao tamin'ny andro ny Andry Rajoelina kosa ity mba ohatr'izao mahasamy mametraka fanamby anao an'izany betsaka ny olona hiteny fa ny olona moa rehefa mitondra ianao dia ny ratsy ihany no hita fa ny zavatra tsara sy ny soa natao dia tsy hita. Ka satria tsy hita angamba ny tsara ataonareo satria nareo no tsy mametraka ny mangarahara eto amin'ny firenena. Ianao miresaka hoe inona ny fanovana ny takina ho resantsika moa zay rehefa avy eo fa ao anatin'izay resaka fanovana izay ange ny resaka mangarahara isan'ny takitsika. Air Force One 2 zao namidy isan'ny takitsika tamin'ny fitondrana teo aloha ny hoe aiza vola avy aiza marina ny tena nanaovana ny fidianana n'ity fiaramanidina ity. Ankehitriny namidy le fiaramanidina afaka azavaina ve lasa izara le vola azo tamin'izany ny vola rehetrarehetra io isan'ny fanontaniana ary ny fahafantarako azy raha ny vaovao mivoaka satria misy ihany ny vaovao mivoaka avy any amin'ny fivorianareo faratampony eo amin'ny fitondranao isan'ny niteraka olana teo aminao sy ny prime ministre Omer Berzika zay nanao niona tamin'ny mpanao gazety ary nanontany hoe vola avy aiza zay eo ihany fa indrindraindrindra ohatrinona ny vola lany tamin'ireo tetikasa antsoina hoe projet présidentiel rehetrarehetra ireo maninona no andrasana takina fa maninona zay nge le mangarahara ny takina teny Ambojatovo ny takina teny amin'ny 13 mai ary tsy tamin'ny 7 ihany hatrany amin'ny 2 nge zany foana ny zavatra ny takiny zany ny takiny ny vahoaka malagasy zay tompony fahefana ahoana ny ampiasana ny volany ohatrinona ny lany amin'ny volany. Zao ny zavatra lazaiko anao tsika eto moa ninona zavatra atao dia afaka tsika iraina foana fa ny zavatra ny tantara dia mipetraka. Zany miteny anao hoe tsy misy afaka manamarika an'izany tsika mpitondra na mpitatana na tamin'ny andro normal aza teto na vita na namboatra hôpitaly 5 manerana ny Madagasikara tamin'ireny PDB atao inona hôpitaly zao ny olona vao mahatsapy ay tena ilaina ihany le hôpitaly miteny ianao amin'ny hoe mangarahara nakaiza ny vola varotana an'le Force One. Force One aloha tsy diso hoe 425 tapitrisa $. Fantatro tsara le izy ko ianao zavatra mpanao gazety marabavao tsara zay 24,500,000 zay no vidin'le Force One. Ny fanarahana ary miaraka ny tapahany izany alohan'ny varotana azy tao anatin'ny gouvernementa ny firaisam-pirenena ary ny tapahana atao ihany koa fa ny fampiasana an'izany vola zany dia erahana manapaka ao anatin'ny gouvernementa ao amin'ny trésor ao ny vola ary tsy misy vola zay ny teneniko anao hoe tamin'ity teteza mita ity ary za contre mihitsy hoe ny fangalarana vola ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana
zay aloha voalohany miteny ianao hoe takina hoe aiza moa no vola nanaovana anareo zay ne efa mivalian'ny ministra ny finance fa mahagaga mihitsy hoe zany zavatra le vola zany zavatra any ve dia mila gaga moa ny tompon'andraiky ny gouvernement tamanontany hoe tsy mahafantatra zay fisiny zany a tsotra ny gaga ihany hoe fantan'le olona ve ny andraikitra sy ny toerana misy azy fa afaka ataony mihitsy miantso ny ministra ny finance hoe aizavy ny nanaovana an'ireo vola nanaovana an'ireo zavatra reo trinona nanaovana an'ireo ny zavatra afaka teneniko anao fotsiny a dia misy tolobity mazava natao tamin'ireny fa à titre d'information fotsiny no tiako menanao ontiny za nanakaka tsara mihitsy ny fanaovana an'ireo hôpitaly reo taloha raha misy fanaovana CSP2 teto amintsika na hôpitaly kely reny a eo amin'ny 12 millions de FMG io sasany ary 15 millions ny mètre carré efa CSP2 tsotra fa reo hôpitaly reo zay tsara lavitra noho ny hôpitaly any ivelany azy entre 7 et 8 millions de FMG ny metatra toradro na ny mètre carré zay zany zavatra ray tsara teneninanao hoe mividiny ray a aftana roa raha tamin'ny vidiny zavatra natao teo aloha ary zany tsy misy zavatra fenina mihitsy zany ontina réaly zay ny teneniko anao ny anahy zavatra tena mahafinaritra dia ny mametraka zavatra ho an'ny taranaka faramandimby fiertéako mihitsy ny hoe ny asitsika navititsika reo ny zavatra apetraka zay ny nitsarana amin'ny mpanao politika hoe inona momba vitany anina dia tsika zao afaka mitraka mihitsy amin'ny teny anao fa navita zavatra maro tao anatin'ny tetezamita na dia tao anatin'ny zavatra fotoatsarotra azy za moa tsy verina amin'izay adihevitra zay tsony satria fony anao vahiniko farany dia fa nanao adihevitra mikasika an'io tsika hoe hôpitaly ve ny tokony ho lahara-pahamehana ianao aloha zany resy lahatra fa hôpitaly ny lahara-pahamehana fa ohatrany hoe tiako apetraka fotsiny a ny mpitondra mahagaga zay mifandimby manana n'io fomba fijery io ohatrany hoe izy rery no navita teto amin'ny firenena fa Andriamatora Tsiraka nge mba navita ihany koa izy ny université manerana amin'ny Madagasikara Andriamatora Valomanana navita ihany koa ny lalana ny anao zany hôpitaly sy lapan'ny tanàna sy kianjan'ny rugby mba samy manana ny zavatra napetrany ary zay no indraindray amin'ny fomba fijery amin'ny mahavahoaka tsotra hoe zay no hiazakazahanareo ametraka n'le marque le empreinte hoe teo a nandalo teo fa zay no teneniko anao hoe adihevitra be ny amin'ny hoe ny fiainam-bahoaka ny olona tsy hanasa amin'izao fotoana izao very asa vao nanao fanadihadiny zay a ny zone franche mbola mitohy mikatona hatramin'izao satria na ny resaka jirama tsy saka ntsony ny tarifan'ny jirama dia ireo lasa manahirana ninga Edgar Razafin-Drava eto Antananarivo lasa mivarotra eny Analakely eny an-dalambe ireo mampitombo ny asan-jiolany tsy fananana asa sy ny sisa inona nataon'ny fitondrana tetezamita ho an'ny vahoaka mikasika an'le tena fototra ny fiainany Andriamatoa Filohan'ny tetezamita hitanao ady tsy andraikitry ny fitondrana ny mijery zay mahasoa ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra tsy miteny hoe nety daholo ny zavatra natao tamin'ny tetezamita fa lafiny fahasalamana lafiny fanatanjahantena ny lafiny kultoraly dia navititsika ny zavatra tsy vitan'ny olona atao anatin'ny taona maro zay dia mijoro mihitsy amin'ny teny an'izay vahoaka malagasy any ontina réaly tsy vao zao ny nahantra efa tamin'ny 1960 any nahantra ary ianao nahantra tamin'ity fitondrana tetezamita ty raha ny taremarika navoaka ny PNUD zao no teneniko anao valo isanjato tamin'ny sivy amby roa arivo tsika 68% ny vahoaka ny mahantra tamin'ny 20 niakatra enina amin'ny 70 isanjato na 76% ny mahantra ny zavatra mitranga dia misy zavatra lafiny roa amin'ny fiainan'ny vahoaka ny voalohany vidim-piainana dia faharoa ny fahantrana za afaka miteny anao fa mikasika ny vidim-piainana dia mihoatra tamin'ny crise raha ohatra hoe roa soa arivo ka hatramin'ny 4 soa arivo sy zao tsika miteny zao dia voatana ny vidim-piainana aka ohatra aminao fotsiny hoe ny resaka ny euro raha tamin'ny 2002 6000 FMG ny euro tamin'ny 2004 ane lasa 12000 zany hoe niakatra zato isanjato tamin'ity crise dia taxation tamin'izany nanjaka be dia be tamin'ity taonity tamin'ity crise ty
milaza aminao tamin'ny 2008 13 500 ny 1 euro zao ny 1 euro 15 000 zany hoe tsisy fiakarany be hoe zato isan-jato ny vidim-piainana fa manaiky hoe ny hividanana sy ny vola hividanana ny entana mba hoentina miarika amin'ny fiainana no tsisy ary zay ny zavatra ny eky an'izany ane za tamin'ny kabariko tamin'ny fiarabana tratry ny taona hoe tsy afaka mifantoka ny tetezamita tamin'ny famoronana asa tsy afaka mifantoka tamin'izany zay satria tsy vita daholo fa ny na de betsaka zay hoe safidy ny laharam-pahamehana ny nareo ny laharam-pahamehana tsy ny mahakasika ny fiainam-bahoaka mahakasika ny fahasalamana ny fahasalamana resahanao za zao vao nahazo vaovao avy any a Diego misy olona mitaraina mihitsy mikasika ny hôpitaly manara-penitra tsy fantatro raha fantatrao zany indray matofolohan'ny tetezamita hoe ino aloha ny teny hoe tsy andoavam-bola andoavam-bola soma tsara mihitsy ny any amin'ny hôpitaly ananako mihitsy mitary marika ny consultation any amin'ny hôpitaly dia ndasolova ndraisiko loatra mihitsy ny antson'le olona androany ny consultation dia eo amin'ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 47 500 francs ny consultation dia ny fitsaboana sasany misy any amin'ny 45 000 ka hatramin'ny 60 000 francs ny chambre ao amin'ny hôpitaly rehefa miditra hôpitaly ianao zay hoe averiko foana natao an'ny vahoaka madinika ve zany aiza ny ananany vahoaka madinika an'izany vola zany indray matofolohan'ny tetezamita tsara fantatrao aloha za tsy niteny mihitsy hoe tsy andoavam-bola ny hôpitaly mbola tsy niteny an'izany mihitsy fa ny zavatra niteneniko dia hoe io hôpitaly io dia atao hôpitaly ho an'ny vahoaka fa tsy hôpitaly ho an'ny mpanambola tsy hôpitaly ho an'ny izay manan-katao ihany satria ny vahoaka lazaiko anao vao mahita an'le hôpitaly tsara dia tsara dia hoe zay ve afaka hiditra ao zay zany ny zavatra misy ka tsisy zavatra vaovao zany vidiny lazainao zany fa io ihany no zavatra volana aloha tany amin'ny hôpitaly be dia io ihany no vola aloha ato fa ato zany moderna kokoa raha ohatra ianao taloha hoe tokony anao scanner aty Antananarivo dia zao Diego ihany ane dia vita ny scanner mbola tsy misy manam-pahaizana mahay mampiasa an'le scanner koa nefa ny Diego amin'izao fotoana zao zay ny vaovao ray ihany amin'izao fotoana zao hoe mbola tsy afaka mampiasa an'le scanner firy volana tarinan'ny inauguration moa zany tsika zao tsy marina zany fa efa manao formation zareo ao anatin'ny contrat de vente ny hoe ao anatin'ny ohatran'ny fitaovana rehetrarehetra any amin'ny télévision azy rehefa mividy ianao dia ao anatin'ny contrat ny formation efa voafatona ny olona tokony ikojakoja sy anao an'izany hatramin'ny laboratoire hitanao tamin'iza ny visite tany dia isaky ny efitrano efa misy olona tompony andraikitra daholo ao anatin'ireny hôpitaly ireny hijanona vetivety eo amin'ny resaka sosialy aloha za dia hivadika hiverina any amin'ny resaka fifidianana antsika satria any isan'ny manahira-tsaina ny olona satria isan'ny apetraky ny olona eo ny olana mantsy tsika zao ho avy ny fifidianana dia ho avy ny ianao tsy inona maly ny resaka an'izay tety Ambohitsirohatra tamin'ny fahatsiarovana ny 7 febroary le hoe tsy misy mpanao politika tia tanindrazana hozy ianao reo candidat efa nilaza fa hirotsaka amin'izao fotoana izao nanahirana ihany ny aino an'izay zavatra zay hoe ahoana ny tsaranao an'le hoe tsy misy tia tanindrazana ry zareo satria raha ny zavatra nisy teto Madagasikara aloha hatramin'izay rehefa tonga ny fampielezan-kevitra dia samy milaza zay lazainy zay le hoe démagogie mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra eto mahatsiaro ny filoha teo aloha isan'ny laza tany tsy tao anatina fampielezan-kevitra fa efa filoha izy tamin'izay fotoan'izay koa mbola nilazan'le 4L isa-tokantrano tany Diego izy no nilazan'izay ianao koa tany Eculiara nilazan'le hoe roapidinina 540 ny vidin'ny menaka tsisy tanteraka zany rehetrarehetra zany ho avy ihany koa reo candidat rehetrarehetra reo hitovy ihany nefany ny ataonareo ahoana ny ahafahan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina mitsara ny mpanao politika hafa hoe tsy tia tanindrazana mikasika ny filoha teo aloha azy ny azy zay fampanantenana nataony ka tanteraka na tsy tanteraka fa za afaka milaza anao ny tiana hoe zay zavatra nilazaiko dia nataontsika hoe 9 isan-jato azy dia tanteraka avokoa aleoko tsy miteny jozay tsy tanteraka milaza ianao hoe tsy tanteraka amin'ny menaka hitanao tsika anie tsy mamokatra menaka
tsika ane mbola tsy mamokatra vary fa ny zavatra nolazaiko tamin'ireny dia ny tena an'izany mihitsy afaka atao ny mampidina ny omenak'io ho 12500 zay ny teneniko afaka atao tsara zany satria tamin'ireny dia orinasa anankiray no ny fe ny vidin'ny menaka teto ary 25000 ny litatra amin'ny menaka tamin'ny reny fotoana reny afaka atao fa lazaiko anao fa ny koriny menaka ane tamin'izany fotoana zany raha natao ny kajikajy ka maka eo amin'ny 100 ny mpanjifany menaka dia afaka natao tsara ary nanao an'izany tsika fa tsy nanao an'izany tsika efa tamin'ny tsenamory sy zavatra nandalo fotsiny satria eo le tsy maharitra zay zay zavatra tsy ny olana le toe-tsaina mihitsy ny tokony hovainy ny toe-tsaina io no tenainiko hoe raha vao tsy ny toe-tsaina ary tsy madio fo ny olona dia sarotra ny hanaovan'ny firenena satria tamin'ireny tsy afinina aminao fa tonga le menaka ohatra ho ana olona 5000 dia misy manotokodina dia 1000 fotsiny ny olona mahazo zay ny antony tsy nitohizan'ilay izy fa afaka atao tsara zany zavatra zany zay tenainiko hoe olombelona ihany ny tena tsy misy hoe tonga lafatra daholo fa za aloha dia tsy manao démagogie ary tsapany vahoaka zany za raha miteny hoe tia atao dia miteny anao fa raha misy ny olona mba toteny hoe mba hinoan'ny olona ihany ampitatana sy ny mpanao politika eto amin'ny firenena dia anisany ratsy voalohany dia faharoa ianao no milaza an'izay zay le ataoko hoe ny zavatra manahirana antsika teo tamin'le sondage teo ianao moa nanakina n'le sondage zay mbola apetraka eo any raha za manokana tohizako foana io rehefa misy agence mijoro milaza fa zay ary anao dia ajanonay io fa ny mampalahelo fotsiny hoe tsy afaka hojerena ntsony le izy hoe diso sa marina fa raha tena mirotsaka tokoa ianao sy Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ho hitantsika teo hoe marina sa tsy marina le sondage fa zao moa zany le izy tsy afaka ho atao ntsony fa miresaka an'izay ihany ianao tsika efa taona tato anatin'ny tetezamita misy nametraka an'izay fanamarian'izay moa amin'ny fanontaniana hoe ianao mametraka an'le hoe ianao TGV aingana amin'ny zavatra rehetra atao fa naninona ozy le olona le tetezamita tsy natao aingana mba natao la vitesse TGV koa mety mba roa taona tany dia vita zay nga manisan'ny tsy fahombiazanao tato anatin'ity tetezamita ity fa na izany tsy fahombiazana tsy fahombiazana mihitsy satria za miteny anao fa raha ny faniriko sy ny sitrapoko dia jareo tamin'ny taona volana avril non mai 2024 dia nisy ny dialogue politique natao teny iavoloha miaraka tamin'ny union européenne dia fa niteny hoe tokony farany ny fifidianana zay zany zavatra ray raha niteny koa ny nono raha tamin'ny 10 mai 2010 hitanao 10 mai 2010 ane zaho ny tena real dia efa niteny hoe tsy latsaka ary tsy mivadika tamin'ny teniko mihitsy ny mandrakitry ny androany depuis 10 mai ka hatramin'ny 2010 ka hatramin'ny 15 janvier 2013 tsy nisy fivadihana teny mihitsy mbola tsy niteny mivaoaka malagasy hoe ilatsaka hovidiana nefa raha ohatra ka ny fomba fijery ny fomba fijery ianao no teny foana mantsy hoe tsisy nanery bon ataontsika hoe marina zay kanefa ny fiantsika ho taorianan'ireny tany Toamasina tsapa tamin'ny zavatra nyteneninao hoe nisy alahelo be dia be tao tamin'le tsy firotsahana za nanaraka niny mivantana tamin'ny TVM malahady ariva tena janona tao an-trano mihitsy nanaraka niny fitantarana mivantana iny fa ny tena tiako atongavana dia zao anatin'izay efa hitahita ihany le disadisa teo aminao sy ny prime ministre Omer Berzika efa hitahita mivoaka an-gazety misy zavatra mivoaboaka foana any amin'ny conseil des ministres sy ny filan-kevitry ny gouvernement fa taorianan'iny fanapahan-kevitra iny hita ny mafy le tsy fitovi-kevitra mba tsy ilazana hoe ny fifandirana mihitsy misy eo aminao sy ny prime ministre inona ny tena antony satria farany teo ary ianao tena niteny mihitsy hoe ny tompona andraikitra zay tsy mahavita azy tokony ametra-pelana ny olona rehetra zany zao efa miandriandry hoe tena efa mitady zay fomba rehetra any ambadimbadiky ny tondrozotra ianao anesorana ny prime ministre Omer Berzika mitombina ave zay fomba fijery zay hitanao ny tondrozotra mametraka ny tompona andraikitra isaka mibaratomany eo anatin'ny rafim-panjakana rehetra
ary ny tompon'andraikitra dia tokony anao tsakasy-andava ny asa zay napetraka ny tondrotra azy. Za tsy mangataka amin'ny olona hoe atovy ny asanao, fa atovy araka ny tokony ho izy ny asa zay ataonao anasoavana ny vahoaka. Be deaibe ny zavatra rafitra tokony natao io fifidianana io ane anjarany raha mamaky ny code électoral ianao, fa be deaibe ny texte tokony ataon'ny premier ministre. Ka ohatran'ny hoe raha natao zany le fifidianana iny raha tsy niova hoe tamin'iny 8 mai iny any de tara mihitsy. Satria koa ianao no nanizingizina an'le législative lasa napiditra an'izay ndray fa raha mitazonina tamin'le présidentielle fotsiny mety tsy ady hevitra vaovao indray no metiny. Zany ny andraikitra apetraka amin'ny ministre sy ny premier ministre efa voasoratra mazava tsara. Za moa hoe tsy te hanao débat satria hoe ty texte tokony mbola atao, ty mbola tokony ho vita, fa tokony miassume ny andraikiny ny tsirairay avy ary matoa io misy report ohatran'izao dia misy andraikitry ny gouvernement goavana ihany koa anatin'ilay izy. Zany hoe amiko tsy navita ny mission ny gouvernement. Dia mety misy fanapahan-kevitra ho raisinao ve zay le ataoko hoe ny olona mieritreritra hoe esorinao amin'ny toerana izy raha misy ngamba so annoncéko eto amin'ny émission antsika isanao zany ontinarial ohatry ny lazaiko tamin'ny émission tamin'ny zanany tanin'ny olona tany ivelany hoe ilatsaka ve ianao sa tsy ilatsaka, efa fantatro ny teny anarombenimbeny efa fantatro ny fanapahan-kevitro fa misy fotoana anehoako an'izay fanapahan-kevitro zay. Dia tsy eto amin'ny émission antsika isanao no hiteny hoe aka fanapahan-kevitra sa tsy aka fanapahan-kevitra fa fanohanana ny vondrona iraisam-pirenena, ny manana ny fahefana feno ao anatin'ny tondrotra dia ny tenako. Afaka manala amin'ny premier ministre? Vakio ny tondrotra inona ny rôle amin'ny président? Jereo tsara inona moa zavatra nitranga moa tamin'ny fanendrena premier ministre. Zany no nisafidy hoe zay mouvance rehetrarehetra aterina aty amiko ny anaran'ny premier ministre. Eritreretinao ny olana ve zay? Zany no nisafidin'ny premier ministre hoe ny premier ministre Omer Berziko no safidianako ary nataoko entretien izy. Nataoko entretien izy hoe inona ny eritreritrao, ahoana ny eritreritrao nisy ireo premier ministre rehetrarehetra zay niditra tao anatin'ny gouvernement hoe nanana eritreritra ho premier ministre dia mifampiresaka tamiko. Ary zay ny antony safidianako hoe tia no ho atao premier ministre. Raha tsy maintsy ho tonga amin'izay ve ianao amin'ny eritreretinao vahaolana mety ho tonga amin'izay? Ny teneniko anao ngambany tsy ho eto fa manana ny andraikiny tsirairay avy ary manana ny andraikiny ao amin'ny fitantanana ny firenena. Jereva an'izay zavatra izay satria amiko ny fotoana nomena amin'ny vahoaka zay ny teneniko hoe mikasika an'ity fifidianana ity foana ny andraikitry ny gouvernement voalohany indrindra aloha dia ny ampizotra araky ny tokony ho izy ny fifidianana zay ho atao eto amin'ny firenena. Nefa ohatra lasa tsy lahara-pamehana zay tao anatin'izay fitantanana marobe ny fanesa zay. Hanao découpage ve ozy izy ianao ontiana réaly. Hanao découpage na circonscription électorale dia tsy ho vita. Dia niteny aho hoe tokony fitaina io androany alina tamin'ny conseil des ministres farany teo ary zay moa nahatonga anany voaka hoe dinionareo gouvernement io dia niapitrosika anao conseil des ministres hanapaka an'io. Voasiziny premier ministre hoe za aloha mbola andefa ho any Sambava angamba nisy zay satsiko. Zany hoe tsy lahara-pamehana zany le anovana an'le découpage sy anovana fifidianana fa mandeha any amin'ny province no lahara-pamehana. Ohatra mampatsiaro anahy tadidinao angamba tamin'ny le fionana tamin'ny filoha teo aloha le teny Ambohimanambola. Tao daholo ny ray aman-dreny am-panahy, tao ny solitenan'ny Nations Unies hoe andeo ifampidinika hanapa-kevitra. Any amin'ny province ny filoha no milaza hoe za tsy ho avy fa aty amin'ny province. Ohatra ny sarisary n'izany zavatra zany no mitranga ankehitriny hoe amiko lahara-pamehana na iareta toro ia dia jerevo découpage io. Fa tsy vita moa le izy fa zao zany le izy herinandro aty aoriana vao vita fa iny moa tsara ho fantatrareo ihany ny zavatra misy hoe ohatran'izany ny ambiance iainana ao anatin'ny ary tsy mora ao anatin'ny gouvernement. Ary hoe fanteneniko hoe tsy mora ane le fiaraha-mitatana fa io moa napetraka ny tondrotra tsy mora fa sarotra satria ny olona tsy mitovy fomba fijery, tsy mitovy objectif na tanjona.
fa dia samy mandeha any amin'izay lalàna indrindra mety olana satria tsy hanananao fahefana le olona zay manko isan'ny adihevitra amin'izao fotoana izao hoe io resaka fifidianana io aloha zany a fanapahakevitra ny gouvernementa mihitsy a nandray an'iny lalàna iny tsy afaka hovainao tsony iny a tsy afaka ataonao ninina zay aloha anankiray ary zay no nahatonga ny misy gazety miseho isan'andro maly zay nilaza angamba ny efa hevitra ny adihevitra rehetra any ambadika any hoe amin'izao fotoana izao ianao a dia azo lazaina hoe very amin'ny lafin'ny rehetrarehetra amin'ny teny vahiny ka izy mazava kokoa hoe tena very zany ianao tamin'ny dinidinika rehetrarehetra nataonao ary eto manararoatra satria efa adihevitra raha maly azy ianao androany isan'ny mahatonga ny olana eo amin'ny fitantananao ny tetezamita dia ny mpiara-miasa aminao akaiky izay lazain'ny olona fa tsy mahomby kanefa atokisanao dia Andriamatoa Norbert Lala-Ratsirahonana sy Ramatoa Nick Rajaona tonga dia resahantsika satria efa resaka mandeha foana io a ianao hoe mieritreritra hoe mipenipeny foana ny olona fa tena mahavita ny vitany tokoa rehefa tsy hitan'ny olona hoe inona le zavatra hitanao fontiana no hoe tsy mahavita azy aloha tsy marina ary tena tsy ekeko mihitsy zany zavatra zany io anie misy fitenin'ny olona hoe zarazarao mba hanjakany zavatra tiako lazaina aminao a dia tsotra mikasika an'izay zavatra lazainao zay amin'ny maha-olombelona aloha na ianao na za tsy misy ny tonga lafatra tsy misy zany olona hoe reprochable zany na hoe parfait tena hoe tsisy kiana fa ny zavatra afaka lazaiko anao kosa dia raha resaka diplomatie no resahana dia nisy ny victoire diplomatique tao anatin'izao tetezamita zao ary zay ny teneniko hoe le zavatra ratsy ianao a no hitan'ny olona fa ny zavatra tsara tsy mba tsy hita victoire diplomatique voalohany a jerevy tsara ny tomboan'ny crise fa tsy nanaiky mihitsy anie ny aklafy ny filoha teo aloha hoe za no ho filohan'ny tetezamita tsy manaiky anahy mihitsy ny zareo hoe ho filohan'ny tetezamita fa ankehitriny zany filohan'ny tetezamita eken'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ary ekeny ny eto amin'ny firenena zany isan'ny namoizanao ny namanao niara-mitolona taminao anisan'ny namoizanao ny namanao niara-mitolona taminao ny fitadiavanao an'izay fankatoavan'ny ankolafy hafa sy ny vondrona iraisam-pirenena zay hoe ianao ny filohan'ny tetezamita amin'ny fiainana dia ilaina ny fahatsapahatena fa tsy afaka atao mpitolo zay ny teneniko iny seza dia io a miova sy tsy hijanonao foana ianao ka ho an'ny olona marary fo hijanonao mandrakizay reny olona reny dia arary fo mandrakizay ary mety tsy tavaverinao tsony fa ny olona mahatsapatena kosa hoe noho ny tombotsoa-pirenena dia tokony hiala zay ny zavatra dedavin'ny firenena zay ny dedavin'ny firenena amin'ny rompanao politika rehetrarehetra ao ka zay ny teneniko anao hoe mikasika an'ilay diplomatie raha teneninao teo a mikasika ny président Ratsirahonana anisan'ny manolo-tsaina izy ary tsy manery anahy mihitsy hoe zao atao na manolo-tsaina hoe tiany tokony ho atao fa zany manontany anazy hoe ahoana moa ny fandehan'ity raha zao ny zavatra mitranga inona ny tokony ho atao zay zany zavatra tsara ho tsapan'ny vahoaka mihitsy hoe ray aman-dreny izy tokony ho ajaina ary manampy eo amin'ny famana ny olona eto amin'ny firenena ohatran'izay ihany koa ny Ramatoa Nick Rajaona tenenao fa betsaka anie ny zavatra lobinina noentina sy natao tany ivelany ary tsy zaka mihitsy raha misy ny échec diplomatique dia tsy aty amin'ny Rajoelina tena masamy teny anao an'izany a tsy aty aminay ny échec diplomatique fa iza any amin'ny filoha teo aloha ka mikasika an'izay indrindra mikasika an'ilay filoha teo aloha mihitsy ny tiako hatongavana amin'ny fanemorana ny fifidianana io a isan'ny fomba fijery hoe ahafahana mandamina ny fiverenany ihany koa no isan'ny nanemorana ny fifidianana satria fantatra fa ianao a sy ny mpiaradia aminao isan'ny mizingizina amin'ny tsy ahafahany miverina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa mivondrona iraisam-pirenena raha ny hitanay vahoaka aloha no mitondra miboly eto amin'ny firenena na vita nanakana anareo na tsy ekenao foana azy tsy hirotsaka na vita nanemotra ny fifidianana eto Madagasikara inona tsony no manakana mivondrona iraisam-pirenena tsy ahatafaverina n'Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara ny zavatra tiako lazaina aminao amin'izay ngamba ny tiana real dia tsotra
io ny tombontsoa ambonin'ny firenena amin'ny mahasamy malagasy atsika aloha no resahako no tokony hipetraka sy toetra. Ny zavatra tokony mety hitarika korotana dia tokony ajanona ary tokony ajanona ny ambipo. Alao izotra ny fifidianana, izotra am-pilaminana. Raha tena olona tia tanindrazana dia manosika an'izay. Ohatra ny fandeferako hoe za tsy latsaka. Efa tsy nilatsaka satria fantatro fa raha nilatsaka mety ny zavatra betsaka ny korotana aseho ka izay fandeferan'izay tsy tokony amina olona anankiray ihany, tsy tokony avy aty amiko ihany. Ianao moa miteny hoe ianao ngamba maharaka vaovao ihany koa kasika ny filoha teo aloha izy ianao nisy fitorinany nataon'ny AV7 ary efa mivoaka tamin'ny gazety zany ny firenena rehetra moa mahatsapa hoe nandritra an'izay telo taona izay nisy efa taona nisy coup d'état intely teto avy any izay natao fatapoko fatapirenena iza no ny commandé an'izany zavatra rehetrarehetra zany ary fantatro mivondro ny raisam-pirenena zany zavatra zany. Izy zany no commandé azy araka ny tenin'izay. Ianao zao no ametrahako fanontaniana fa iza ny commandé an'ireny FIGN reny. Fantatro ny hoe iza ny olona teny. Fantatra hoe nisy mpitondra fivavahana teny izay fantatro hoe manohana an'izy tena amin'ny FIGN fa be dia be ny zavatra nitranga teto amintsika. Fa ty ameko anao ty ngamba ny ontina réaly ty indray mikasika ny didy mpitsarana tany amin'ny cour constitutionnelle any Afrique du Sud izay manambara fa tsy afaka mihetsika ny le mbola tazomina amin'ny passeport zay. Ameko anao iny aloha mba hahafahanao vaovao farany iny ary tika isanao miresaka io moa dia tia nomeny ato amin'ny barao vao tonga zao zany ty taratasy ty avy any Nations Unies. Message vao tonga avy any amin'ny maso ivoantsika any izay nasaiko miantso any secrétaire général ny Nations Unies. Ianao moa tsy maintsy rekopena foana ny zavatra fa gaga ihany mantsy tamin'ny nahita ny teneniny filohan'ny senita hoe io fanapakevitra io dia efa nahazo ny avalina ny secrétaire général ny Nations Unies. Tsisy za hoe tsy mino mihitsy aho hoe olon-dehibe faratapy ny mitondra ny Nations Unies nanana réunion tamiko izay niteny tamiko hoe ataovy ny consultation aloha soroana mihitsy raha mety hisy fifandonana any Madagasikara mikasika ny ordre ny élection. Nareo malagasy no tokony hifanaraka ozy izy. Ty ny valiteny bakiko aminao teny français zany message vao tonga amin'izao tsika miteny zao amintsika presahany zao hoe la réponse de son excellence Ban Ki-moon par l'intermédiaire de son cabinet Madame Susanna Malcorra des Tisanes, je cite, il doit y avoir un consensus entre les parties prenantes qui doivent toutes être consultées aussi bien sur la séquence que sur le calendrier électoral. Fin de citation. Mivoaka amin'ny tondrozotra indray zany tsika zao consultena indray aloha ny partie prenante Tsy mivoaka amin'ny tondrozotra ny senita sy ny expert ny Nations Unies tsy tokony mandray fanapakevitra rery amin'io daty ihany io. dia miverina Na amin'ny séquence na ny daty io zavatra voavy any amin'ny miverina amin'le zavatra niresahako teo aho hoe vao maika moa tsika tato anatin'ny adevitra zany ny tongy ny taratasy iny inona zany ny zavatra hitranga zao ho an'le vahoaka malagasy manaraka an'izao fandaharana zao inona ny zavatra hitranga tsy anaiky an'io daty nataon'ny senity io zany ianao dia inona indray zavatra ho andrasana zay le tokony hoe isy ve le fifidianana sa tsisy. Raha ny hevitro no antaninao dia voalohany indrindra tsy tokony mihemitra aloha daty amin'ny fifidianana. Tazomina no ime. Raha ny hevitro no antaninao zay zany efa fotoana io nomena ny vahoaka ho fanajana ny vahoaka tokony ho tanterahana raha ny hevitro zay zany. Maleo tena moa senita dia ino ny zavatra natrangany dia aloha ho tompona andraikitra ny senita sy ny expert ny Nations Unies raha mbola misingisina amin'ireo ordre ny élection reo. Fa noho ny avy niresaka tamin'ny secrétaire général ny Nations Unies zay ny teneniko hoe naninona moa tsy mba nendrasana
zay vao nakafana-pakevitra hoe efa le flou le firenena malagasy filohan'ny tetezamita sy le secrétaire général Nations Unies no miresaka maninona raha tsy nisy tsy maleo tena tsony ny semita raha mila miandry ianao tsy miteny hoe tsy maleo tena fa ny andrasa nisy vokana ane ary ny fiainam-pirenena ane Ontina Real no resahantsika ary isoroka ny zavatra mety hitranga eto amin'ny firenena ane tsika efa tsy afaka hoe atao fotsiny ohatran'izao le izy ary ny teneniko ny olona moa dia misy mihitsy ary mivonona mialatsina tena tiana hivarotra ny tanindrazana azy fa io za tsy ekeko mihitsy hoe hisy nikorotana eto amintsika za dia adidiko no mitondra ny tetezamita hatramin'ny farany adidiko ny tsisy nikorotana eto zany mivaly teny ity dia mazava horetany horendanitra horean'ny vahoaka malagasy mazava ny teneniny secrétaire général any Nations Unies midika zany fa tsy misy zany zany hoe nahazo ny avalina an'izany fa io ny teniny io hoe je cite il doit y avoir un consensus entre les parties prenantes qui doivent tout être consultés mila consulté na daholo ahoana ny hevitrao zany na fivoriana ray lehibe io na tokony mandray anjara amin'ny fanapa-kevitra tsy mitena eto hoe ny hevitro no andresy fa tokony mba maneneviny daholo any satria fiainam-pirenena no resahana zay zany no na mikasika ny filaharany fividianana na mikasika ny daty anaovana ny fividianana zavatra azo raisina aloha dia hoe mbola tsisy tokotaniny ihany zany ny lalana ivoahana amin'ny krizy aloha hatreto raha ny fomba fijery amin'ny ankapobeny mbola hita eo indray hoe inona ny fifandrirarirana ho apetraka ireo sy ny senita mikasika ny datin'ny fifidianana sy ny fifidianana tao ary zay ny atongavako amin'ny fanontaniako farany misy ny miteny hoe isan'ny ao anatin'ny kajikajy ny vondrona iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao ny ametrahana tetezamita vaovao tsy marina zany tena mahafinaritra na mihitsy ontiana rehefa zany ametrahanao an'ilay fanontaniana tsy marina zany tsy mitombony zany voalohany indrindra ny zavatra ireny fianakaviana iraisam-pirenena ary gaga daholo zao fa maninona ny emitra io fividianana io raha ohatra ka ary jerevy tsara ny communiqué ny sadaiky ane tamin'ny farany teo tetezamita vaovao ngefa tsy ianao nitantana azy tsy marina hoa zany tena miteny ary tsy hisy zany tsy possible zany ny zavatra ny mamaha ny krizy amin'izao ary efa manahirana ko tetezamita vaovao ndray inona indray no apetraka misy ny olona malagasy maniran'izany fa mirediredy olona mirediredy manana eritreritra sy fotom-pisainana an'izany hoe sy tetezamita vaovao zany tsy misy manana eritreritra an'izany a na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena na ny ireo médiateur na ny homme troika ny zavatra mirininy zareo ary jerevy ny communiqué ny troika farany dia hoe tokony ho tanterahana ary tsy tokony hovaina ny datin'ny fividianana sa hoe sao dia mieritreritra reo satria zareo mieritreritra hoe te hijanona eo a sao dia mieritreritra nao zaho a dia mba mangataka anareo mihitsy mba hanampy anay hidébloquer ny fond mba avitany io haingana raha ohatra ka tianareo vita somatsara le tetezamita ty saika adiniko tapitra mantsy ny fotoanantsika ndre matofilo fa ty zavatra anankiray saika adiniko hoe isan'ny zavatra mampalahelo rehefa niresahako foana hoe nanao efa taona ny faharitan'le tetezamita mbola amin'izao tsika mbola manana olana hoe misy karapanondro olona ray tapitrisa tsy manana karapanondro ary misy aza hoany mampiakatra ny taremarika hoe mety tafakatra hatrany amin'ny efatra tapitrisa inona zany no nataontsika nandritry ny tetezamita no tsy namitatsika n'izany zavatra zany a efa volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana vao hoe tsy tratra zany rehetra zany a na koa mety misy manao kajikajy mihitsy eo ambadika eo io ray tapitrisa io no ahodikodina rehefa avy eo satria zany vato ray tapitrisa zany ngeza be zany efa nisy asa natao fa io moa ny tompona andraikitra minisitra koa miova foana nisy karapanondro a 2 400 000 no vitan'ny ministère de l'Intérieur entre 2011 et 2012 raha tsy 2010 et 2011 zany hoe nisy ny asa natao mihoatra n'le taloha tao amin'ny ministère ny intérieur io tadidiko tsara mihoatra n'le zavatra nyresahanao zany hoe 800 000 ny tsy manana karapanondro tsisy vita ao anatin'ny ray volana zany ary fantatra ianao ary tiako fantatry mivoaka malagasy fa fantatra ianao ametraka an'izay fanontaniana izay omeko anao a justement ny zavatra natao zany eny hoe nisy ezaka ihany efa natao fa tamin'ny volana jolay
ka hatramin'ny volana août 2011 dia efa nanafatra isika ny materiel. Miko anao indray aloha ty satria important ty amin'ilay zavatra mitranga ankehitriny mividy imprimante spéciale tsika fanaovana sary tapaka mivoaka eo ny eo amin'ny karapanondro any amin'ny isaky ny district izao misy fakatsary 505 appareil photo any amin'ny district rehetrarehetra any. Misy fotoana ilay andriamatoa filohan'ny tetezamita efa namoaka volontsika izay ny teneniko motro ny Mahatsiaro tany amin'ny 12 90 miliara angambany izy zay vola teti-bolany mena ministeran'ny atitany hividanana appareil photo anaovana karapanondro sy ny sisa tsy hitako hoe aiza ny hafarany dia zao ndray tsika manao vovoray tsy fa tamin'ny 2011 ty ianao moa tsy niteny hoe inona nataon'ny tetezamita ataony elanelan'izay dia fantatro mihitsy fa iresantsika dia nanao taratasy foana niteneniko anao hoe ontina rialy tsy vao zao tsika nikopaka anao karapanondro fa tamin'ny herintaona juillet sy août tsika efa nanafatra amin'reto fitaovana rehetrarehetra reto ary za dia hidina any amin'ny district mihitsy moa hijery an'ireto fa tia ny tena zavatra important ao anatin'ny zavatra resantsika sy ianao ny manao sary zany 10 minitra ny ataon'ny appareil anankiray dia raha 505 appareil photo zany dia mahavita 48 000 prises io amin'ny farany ambany io isan'andro par jour. Raha 20 jours ouvrables, roapolo andro tsika no miasa dia 970 000 photos zany na karapanondro mivita ao anatin'ny 1 mois. Ka tsara ny mba afantaranao an'iny hoe manao an'izany karapanondro zany mahavita raha tena miasa mafy ary tsika mahavita 1 million ao anatin'ny 1 mois. Ny zavatra commande nataontsika tamin'ny juillet ka hatramin'ny août 2011 dia mahavita 3 millions de carte d'identité. Ka eo anie magagana hoe ahoana ny tsy avitanan'ilay fifidianana zay ny teneniko hoe kajikajy politika ny tsy anaovana an'io fifidianana io satria misy candidat mbola tsy voninao, misy candidat mieritreritra hoe zay dia andatsaka député fa teo prime ministre kajikajy politika. Izy zay candidat zay satria ireo candidat reo zao lasa manana inona moa zany afaka mahafeny senita no ianao ny ankamaroany ka mazava ho azy anie zany ontina réal satria ny anatin'ny senitany ny atoko politika rehetrarehetra ao anatin'ny senita zay ny teneniko hoe tokony hajanona any ny kajikajy politika rehetrarehetra fa mamotika ny firenena zay tokony hasoa ny firenena sy zay tsy siny ny korotana no tokony ho ataontsika raha atao io milaza anao mbola manana efa-bolana ahoana ny tsy ahavitana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny valome vity zany raha manana ny volonté politique tsika fa io moa rehefa tsy zany rehefa tsy ekena ilay izy toy za hoe tompona andraikitra nareo anatrihan'ny tantara sy anatrihan'ny firenena dia ny tantara ny tsara hoe inona ny zavatra hitranga amin'ny fotoana manamafy foana n'ilay fifidianana solombavam-bahoaka nentinao teo ny argument hoe erovanao an'ilay fifidianana solombavam-bahoaka fa ny hafa miteny hoe ka ianao mihitsy ny tena manao kajikajy politika amin'io anararoatra an'ilay eo mbola eo amin'ny fitondrana aloha ianao sitrany ay mahazo député maromaro nareo ary misy mamerina foana aro atatoato ilay sary hoe semana ohatrany nataony Poutine tany a Russie tianao atao. Eto amintsika misy mahita biby alohan'ny volana ozy izy ny fitenenana ka na zavatra tsy eritreretinao azy ka na zavatra tsy eritreretinao azy dia volana alohan'ny biby na zavatra tsy eritreretinao azy dia eritreretina hoe zay ny zavatra mitranga sy zay zavatra misy ianao ny tiana zay kanao misy zavatra mihoatra lavitra noho ny fahefana misy zavatra mihoatra lavitra noho ny zavatra mitranga ka ny zavatra apetrako dia tsy tiako izy korotana mihitsy eto amin'ny firenena tsy tiako izy fifandonana eto amin'ny firenena zay natonga anahy tsy hilatsaka nanao ny sorona ny tenako ianao miteny sy ny olona milaza hoe satria ny filohan'ny tetezamita mbola eo dia kajikajy fa konga moa za raha mandeha aloha ny fifidianana filoham-pirenena konga zany mbola filohan'ny tetezamita foana ka tsy manakana ny zeritreri-dratsiny zareo ataoka rehefa raha teanao manana candidat ianao iza ny candidat anao mbola tsy anytsika ny anahy tsy any tena miteny anao tsy any ny anahy zao ny zavatra lahara-pamehana tsy hoe any amin'ny candidat be dia be ny te hitondra ny maioako fa ny anahy tsy any ny zavatra lahara-pamehana ny anahy ny lahara-pamehana dia ny hoe io zavatra législative angatahako atao io fanirinana iny anahy mba hampilamina amin'ny firenena zavatra tsy angatahako zao ihany io fa io raha te hampilamina amin'ny firenena tsika tokony io foana
no mandeha mialohan'ny filoham-pirenena na amin'ny manaraka zay tsy ho lany rehetrarehetra eo dia milaza aminao afangataka amin'io raha ohatra ka kajikajy politika natao io nytiny milaza anao za zao mihitsy no tokony hiady hoe filoham-pirenena ataovy mialoha raha kajikajy politika raha nohan'olona za mihitsy ny teny hoe io mety fa tsy mety amin'ny firenena anazy masoa amin'ny firenena ihany a no imasoko a sika tsara misy mpahalalana aloha ny teny an'io vao tamin'ny heriny a hoe raha ohatra ka fifidianana solombavam-bahoaka natao aloha mbola olana ihany koa rehefa avy eo hoe anendry prime ministre ve tsika raha ny voalazana lam-panorenana dia hoe ny filoham-pirenena no manendry ny prime ministre zay miainga avy amin'ny antoko maronisa ao amin'ny assemblée fa tsy ny filohan'ny tetezamita zany hoe tsisy prime ministre zany fa fidiana fotsiny aloha le solombavam-bahoaka dia miandry filoham-pirenena lany vao ametraka ny prime ministre raha mijery anie ianao ny elanelan'le séquence an'lélection ontina tsy ela be raha mandeha ny élection législative ohatra zany ho tamin'ny 8 mai zay zany ny daty navoakanay 19 juin dia afaka atao ny premier tour ny élection présidentielle ary 29 juillet zay raha tsy diso dia atao ny deuxième tour ny élection présidentielle raha misy deuxième tour zany hoe tsy milanelana be io afaka atao foana zany hoe izy io zay fanarahan'ny mpanao politika hoe aza tendrena aloha ny prime ministre fa aloha ny filoha vaovao no manendry anazy afaka ataony izy zany fa ny anahy le tsisy nirotana mihitsy hoe raha ny fifidianana averiko farany le izy hoe raha ny fifidianana solombavam-bahoaka no atao mialoha afaka migarantira mihitsy a fa tsy misy korotana ary tsy misy contestation eto amin'ny firenena fanontaniako farany efa niteneniko teo ihany efa manana candidat ve ianao amin'ny fifidianana filoham-pirenena satria ianao tsy afaka mindrotsaka ianao le efa miteny hoe hiverina amin'ny 2024 fa ho an'ny fifidianana filoham-pirenena zay ho avy eo efa manana olona ho atolotra ny zavatra nirariko dia nitondra ny tetezamita hatramin'ny farany tsy misy korotana tsy misy romiromy ary anolotra any laklean'ny Madagasikara ho an'izay olona hitatana ny firenena zay ny zavatra mitranga eo amin'eo resaka candidat mbola misy fotoana ivorian'ny antoko zay antokony foroniko ny TGV mbola misy fotoana ifampiresahana amin'ny plateforme zay nanohana anahatra amin'izay dia amin'izay fotoana izay no fantatsika hoe inona ny fanapa-kevitry ny be sy ny maro satria za tsy manapa-karera ihany koa anatin'izay efa niteneniko teo hoe tapitra le izy fa nisy fanontaniana anankiray misy manipety amiko hoe aza dino le resaka bourse angamba resantsika vetivety fotsiny satria be dia be loatra le fanontaniana mahakasika an'le vatsim-pianaran'ny mpianatra malagasy any ampitan-dranomasina satria zareo isan'ny manaraka n'ity fandarana ity ka sao dia malahelo hoe tsy niresahanareo akory misy vahaolana ve satria tena mitaraina daholo ny any Maroc ny any Algérie ny any France ny any Chine raha mbola mpianatra malagasy koa dia milaza ary zareo fa tena menatra mitsanga menatra mihitsy izy eo anatrehany mpianatra vahiny hafa any amin'ny université amin'io resaka tsy fisiny ny vatsim-pianarana io fantatro aritsapako ny fijaliana mahazo an'ireo mpianatra rehetrarehetra ny ivelany ary tena misy io ary maro mihitsy no tsy misakafo sanatria ny vava ary manao ny tsy fanao mihitsy ny tovavy satria tsy misy vola tsony eo ampelantanana fa zay le efehan'ny tetezamita ary zany teny ianao efa renareo ihany ngamba ny tamin'ny filakevitry ny minisitra dia nisipona ny lakolosy hoe tokony misy fivoriana aingana atao mikasika an'io bourse ny ankizy any ivelany io fa tsy mety ny mijanona fotsiny ohatran'izao fa ny zavatra tsara ho fantatry ny ankizy rehetrarehetra dia nisy zavatra fitantanana mamao fady ary tsy nety nataon'ny mpitatana teo anivon'ny olona manome bourse ame ohatra anao eo nyty na ary tsara fantatrao ty chiffre ty tamin'ny taona 2010-2011 220 isan'ny boursier efa misy budget zany hoe hitony budget omena an'ireo boursier reo tokony tsy misy fatarana mihitsy zany fa reo 220 reo tokony mahazo bourse isa-taona mandrapavita ny fianaran'izy reo fa 2011-2012
ane aty taona hitsahantsika ty ary zay ny mahabedehibe ny tsivolo tsy nijery an'ilay budget intsony ny tompona andraikitra fa tonga dia lasa 856 anisan'ny boursier zany hoe mihinga avy any amin'ny 220 lasa 856 mazava ho azy fa tsisy an'io budget io ao anatin'ny kitapo-bola ny ministère ka za eto dia miandry satria ny tena amin'ny prime ministre hoe mba jerevako eky io zavatra io ary tokony makafe-petra amin'ny olona tompona andraikitra nanao an'izany zavatra zany ary tokony jerevana ny zavatra atao mahafantatra ny hoe ary zay ngamba le gabararaka tianao atao satria fantatsika ny zavatra ataon'ny olona hoe raha mba hamahazo borsa inona ny zavatra tokony ho atao zany zavatra zany le mamao fady fa zao a dia lasa metikizo ny firenena satria tsy voaefy zany ary mampalahelo ihany koa ny ray aman-dreny ny mpianatra fa indrindra ny mpianatra zay lasa ny ivelany a tsy nahazo borsa dia miandry an'le fivoriana satria hitanao fa ny filohan'ny tetezamita ny tsy maintsy manao ny zavatra rehetrarehetra efa ely olo ny taraina fa zany tena hoe mbadinio any gouvernement zany zavatra zany resaka zany inona ny vahaolana hoentina manoloana zany zavatra zany ka zay ny tsara ho fantatra hoe mijery vahaolana zany zao a fa za kosa dia midaky mihitsy hoe tsy maintsy saziny zay tompona andraikitra nanao an'izany gabararaka sy indrindra mihoatra ny fahefana tokony natao satria ny budget a tsy ampitsony a nefa ny mpianatra mbola nalefa tany ivelany foana ia tapitra ny fotoanantsika nihoatra azy tsika tamin'ny fotoana efa ny fanarahana tany am-boalohany a saingy misy ny fanontaniana tsy maintsy apetraka moa amin'ny fotoana ohatr'izao ary manararoatra trany a ny fotoana fahana amin'ny resaka aminao ohatr'izao a ilazana ny zavatra rehetra mba tsy araky ny nambaranao teo hoe apetrako any amin'ny olo-kafa any le fanontaniana fa rehefa mahakasika anao a dia no mivantana ny ametrahana ny fanontaniana isaorantsika be dehibe a ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina nanaiky nasainy zao fandarana manokana izay niarahantsika nampitaina mivantana tamin'ny alalan'ny televisionna malagasy ho an'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara na niarahantsika ihany koa nahita tamin'ny TV Plus Madagasikara satria tsy nisy ny fandarantsika l'invité du jour androany fa ty fandarana manokana ty no niarahantsika ny teninao farany ngamba Andriamatoa filohan'ny tetezamita miteniko farany ngamba dia tokony misaitsaina ny mpanao politika rehetrarehetra satria nandritra an'izay efataon'izay dia ny mpanao politika no nibahana ny sehatra teto amin'ny firenena fotoanany zao ny tokony hitsanganany sy hijoroana ary hisafidiana ny vahoaka malagasy ary tsy tokony tsika ho voarebireby tsy tokony ihany koa entina any amin'ny lalana tsisy tokony ho tandrovana toy ny anak'Andriamaso ny tsisiny korotana eto amin'ny firenena mba hipetraka amin'ny fitoniana ary mba ho totosa sy ho tanteraka soamantsara ny fifidianana izay kasaina atao eto amin'ny firenena misaotra indrindra tompoko isaorantsika rehetra zay nanaraka ny fandarana isaorantsika ny vahiny ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra tato amin'ny TV Plus Madagasikara ny tao amin'ny TVM sy ny DIT zay napita mivantana an'izao fandaran'izao tany atokantranotsika tsirairay avy manerana ny Madagasikara tsy adino ny misaotrantsika vahoaka malagasy ihany koa teratany malagasy any ampitan-dranomasina zay manaraka nyty fandaran'ity ary dia manome fotoana ho antsika indray amin'ny manaraka aty amin'ny farany ngamba ny teniko dia asa mora zao no fotoana farany raha efa ho tapitra tokoa ty tetezamita ty na mbola misy ny fotoana iarahantsika fa isan'ny sorako anao ny nanekenao hatrany nasaina tato anatin'ny fandaharana manantena fa zay filoham-pirenena ho avy eo mba hisokatra amin'ny mpanao gazety toy ny nataonao zany misy ny zavatra faniriko mihitsy hoe zay filoham-pirenena ho avy eo mba hisy foana ny ady hevitra ny fasafasa ho tanterahana tahaka an'izao ary efa ho atao moa zany ho amin'ny propagandy amin'ny fampelezan-kevitra dia izahana mihitsy ny sin'ny ady hevitra eo amin'ireo samy kandida ho hitantsika hoe izany sa izany tsy sa miatrika mpanao gazety dia efa ahitantsika ny mety ho fihetsiny rehefa tonga filoham-pirenena zany kandida zany misaotra indrindra tompoko misaotra antsika mpijery